marina io tolona ataon'ny candidat 120 sy ny solombavam-bahoaka io. Mikasika ny Tomasina manokana, mivory moa zareo zao tsika mitegny zao. Mifandray amiko tsy tapaka reo ary zareo moa nangataka hoe ianao Zokobiry tongava. Faniry moa tsy zovena mifaniry fa anisan'ny mpitantolona ao Tomasina ny tena tamin'ny taona maro hoe tongava ianao fa ampio meo tanana izahay. Dia za zany eto dia mitodika amin'ny tsika ny Tomasina fa eo andalam-panomanana ny fidinana any izahay hanome tanana anareo. Efa fantatray fa miomana anareo any manomana ny hetsika zay ho atao amin'ny sabotsy dia ho avy izahay hanome tanana ihany koa ifandrindra amin'izany tolona iombonana ho amin'ny fanavotana ny firenena zany satria tena potika tanteraka Tomasina mizotsika amin'tegny zao. Tomasina ray manontolo ary tsy efa mba nahazo miami vena io miami zany ane iza moa ny olo mahantra ve faniry afaka andeha ifaly mandovo vola ane miditra miami ao zadino misy vola aloha ao. Ny tourisme ny olona mpitsangatsangana angamba no mety miditra ao fa raha ny olo sahirana ny olona any Ambalakisoa ny olona any Kiriry ny olona any Andranomadio tsy andeha mihitsy ho avy satria sahirana ny olona na ny sakafo hoaniny ary manahirana azy amizao ka ahoana moa ny afany andeha ary miami zany ane tsy vita tanteraka atiny takan'le miami resahany igny fa ampahana zavatra kely no mba vita ao ary ny magaga de zao le maso mafinaritra ny maso no mamaika an'le fitondra fanjakana fa tsy le mafinaritra ny kibo sy ny hoavin'le firenena. Zany hoe ho avy Tomasina zany arak'izay vaovao nentin'ny Riri zay fa amarana antsika atao amin'ny Albert Clément re manaraka antsika ny Madagasikara ray manontolo ary ny any Vatomandry ihany koa mino fa mahita antsika amin'izao fotoana zao ary mitolona aty ianao inona ny afatra omenao ny any atoerana any sy ho an'le olom-pirenena zay manony tolona miaraka amin'ireo candidat 120 ireo solombavam-bahoaka zay manao ny hetsika ampilaminana amin'izao fotoana zao. Ya, misaotra betsaka anao faniry ny teniko etiko amaranana anazy angambany dia firenena raha manany ty. Ary Madagasikara dia ho an'ny malagasy fa tsy sanatriny zany akory ny olona zay manana zoom-pirenena vahiny no andeha iketsika hitondra an'ity Madagasikara malalatsika ty mba tsy ho very foana ireny raha latsaka zay nitolomany regny razambentsika ireny fa mba tokony ho say jory atsika ho say andraindraikitra mba hametrahantsika ny fiandrianam-pirenena malagasy fa mba tena hoe mahoan'ny malagasy ity Madagasikara ity. Ny resaka fifidianana moa no faniry teo dia ny anampikely angamba ny amin'izay resaka fifidianana zay satria iarahantsika malala ihany koa fa na ny fandrefetana ny fifidianana io ane tsy tomomba anaraka ny tokony ho izy. Ohatra fotsiny zao be dia be ny olona soratra anarany hoe anao refante total ny fanjakana. Ny zava-misy nefany rehefa voarafitra le lisy mpifidianana dia be dia be mihitsy ny olona zay ny soratra anarana tamin'ireny recensement natao reny ny tsy ao anaty polisy fifidianana dia mipetraka le fanontaniana hoe natao aiza ary reny olona reny overenjove sa inona ny antony. Manarak'izay koa raha manaraka tsara isika amin'ny lista misy lisy mpifidianana amin'izao fotoana izao dia mbola miverina ihany ny olona efa maty tamin'ny 2 taona sy 3 taona taria mbola ao anatin'ny lisy mpifidianana dia hita zany fa tsy tomomba anaraka ny tokony izy io lisy mpifidianana atao io dia ahoana moa no ahafahana hiatretsika ny fifidianana ao anatiny zay tsy fatombana ny liste zay ka io zany dia tokony ho jerena ihany koa ny hoe io seny misy amin'izao fotoana izao io dia efa mitanila amina olo-tokana ka tokony diovina mihitsy aloha zany tokotany mpifidianana vao tokony arosy mpifidianana io fifidianana filoam-pirenena io. Eto moa za zany dia misaotra ny vahoaka malagasy zay say mijory sy mandray andraikitra zay taritin'ireo candidat 120 reo satria nanomboka ny sian'le tolona dia nandeha ampilaminana ny tolona zay fitakiana
zay natao satria irahantsika malala araky ny sary efa niseho teo a ny olona afaka mivarotra afaka manao ny asa andavanandro fa tsisy mandrava ka de zay irariana ny toizan'zay ampilaminana am fitakina ny tolona zay ho ataotsika ampilaminan'zay ary mbola mitodika amin'ny ACC ihany koa zany a fa miankina eo aminareo amin'ny fitsarana avy momba lalamponyrenina zany a nisian'ny fitomina eto Madagasikara ka dia misaotra betsaka fandina satria moa ny bentanàna teo aloha i Albert Clément no nanokatra ny atevitra ny rahantsika tamin'ny vahiny a de ny amaranantsika azy raha Kotomalala Henri na Riribe a ny azo lazaina hoe ny afatrafatra avy any aminao na reo tsipiteny tianao mba hampitaina zany amaranantsika zao fivahiny anareo atao amin'ny angaretina zao sy ny mety amin'ny fahavononana mbola hanohizana ny tolona satria hoy ireo kandinitafa tamin'ny mpanaradia azy teny ambopy ny amin'ny hoe mitontolona ia voalohany aloha zany a ny zavatra mba angatahiko amin'ny voaka malagasy a de ny tondram-bavaka ny zao tolona masina izao indrindra fa ho an'ireo candidat 20 ingany mba ho tonga 20 izy ireo mba hijoro hatramin'ny farany ho am'zany fanavotam-pirenena zany mbola santatra ambavarano zao zavatra ataotsika zao a tsy mbola zao ny atao hoe fanavotam-pirenena fa mbola misy lalana be deaibe hatongavantsika am'zany fanavotam-pirenena mba tena iray hitambatra ireo candidat ireo a mandra-pahatonga ny ty Madagasikara ty ho afaka tsy mbola nisy tamin'ny tantaram-pirenetsika hatram'izay nisina fifidianana teto ka nisan'zany hoe plakina fifidianana de sarina candidat ray ihany mipetraka teo anomboka amin'ny propagandy fa ny sisa ambiny dia fitakina no mipetraka eny am'ireny mpanao dafisazy regny tsy mbola nisy zany tamin'ny tantaram-pirenetsika fa sambany tam'ty zany hoe zany midika fa efa mifoa amin'ny toromasony ny voaka malagasy ny antso ataoko amin'ny voaka malagasy de tsotra fotoana izao ijoroana itsanganana hanehoana hoa hitan'zao tontolo zao fa mifoa ny voaka malagasy ary manana fitiavana ny tandrazany ny voaka malagasy ka hanambatra ny heriny isika iady ho am'zany fahamarinana fametrahana ny tany tandalana ary indrindra koa ny fiandriana ny pirenetsika zay manomboka tanindominy loza am'zao fotoagna zao a ilay firenena ka tsy ekitsika araky ny tenin'ny député Brunel teo président Brunel teo hoe ampy zay ozy tsy eketsika ho ny vahiny no hitondra ny firenetsika zay ny teny nataony ambafisiko zay teny zay androany hoe tsy azo ekena eto amin'ity firenena ity na inona zavatra ataon'Andriamatoa Rajoelina de tsy azo ekena hitondra firenena intsony zany hoe olona mizaka nangataka zom-pirenena frantsay zany ka nahazo zany amin'naimpony ka mbola hitondra firenena de tsy azo ekena zany miantso ny any amin'ny faritany rehetra koa mba hitsangana hanontolona atsika ho am'zany fitiavan'ny tanindrazany zany a ometsika tanana ireo ray aman-drenitsika candidat 20 reo a mandra-pahatonga ny fotoana izay hidirana ho am'zany latabatra boribory zany io tsy maintsy na tinona tsy tiana tsy maintsy latabatra boribory ny farany zao tolona zao zay de manantena ary miandrandra fa ny antso ataon'ny FFKM am'zao fotoagna zao ny dignana ataon'ny FFKM am'zao fotoagna zao de tsy maintsy hiafara amin'ny latabatra boribory zay iarahany hery-velona rehetra miara-manapa-kevitra mikasika ny hoaviny ty fireneny ty akasitrahantsika ny vahiny mirahalahy teto ny teny farany teo raha Kotomalala Henri na Riribe zay mpitarika ny FEDEP mpikambana anivonivondrona 10 na G5 ary Andriamatoa Albert Clément Nirina zay be ny-tanàna teo aloha tany Ampasimadinika district ny Vatomandry ny vahiny teto amitsika teo fa tamin'ity androany ity de nanao fanambarana ihany koa reo vondrona mpanohana ny candidat 120 tany andapatany indro alevatsika ary mba hafahana zany manao ny fandrindrana aloha zany dia efa miomana am'izay ihany koa ireo namana ao ambadika ao
nanao fanambarana reo vondrony kandida mpanoana ny vondrony kandida 120 tany andapa dia hoarotsatsika avy atrany indray zany andapa ao anatin'ny faritra sava sambava antala voimar andapa moa no mandrafitra an'izany faritra sava izany enotsika avy atrany fagnambarana ndreto moa zahay miaradia amin'ny kandida 120 eto amin'ny districtny andapa zay kandida mitariky mitologno am'izay zavatra tsirariny eto amin'ny firenena koa ambarane eto izahay reto mahatonga tsangana dia miombokevitra iady amin'ny tsirariny tsy manify ny kolikoly am'izao raharam-pifidianana zao agnatin'izany fagnitsiagna ny lisy mpifidianana ny fikarakaragna zay indriketiny CNI ary koa ny HCC zay mikety miteraka korontana amin'izao tsy ekenay topo ary zahay koa mitodika aminareo kandida zay mitady tologna am'izao ato aorignanareo zahay vahoaka tsy mihemiko fa iray lalagna ary mitady ny hazahoantsika fandresegna mahakasiky indrindra ny firenentsika tsy ekentsika zimbozimbainy hafa ny mahamalagasetsika indrindra fa avy amin'ny firenenkafa isan'izany ny vazaha tsy manjaka amintsika eto zany mirary soanareo hahavita ary zahay koa azadigno mirady aminareo mandrakariva tahomigny eto ianareo namagna jiaby amin'ny district hafa atambarontsika ny hery fa zava-dehibe loatra ny fitiavan-tanindrazana mahasigny tokoa ny tanindrazana hajantsika ka tsy avelantsika zimbozimbainy hafa mankasitraka tompo tompoko lasy tompoko vavy de miverina eto amin'ny plateau indray zany tsika fanambarana izy iny avy any amin'ny faritra sava iny a maromaro ny ao ambadika ao fa isorona aloha zany ny vahintsika teo zay noraisany mpanao gazety Faniry Razafy Manantany ny resaka an'izay atao hoe fomba fijery samihafa manodidina ny raharaham-pirenena zay inona moa ny vaovao de tsotra andrasantsika zany amin'izao fotoana izao a ny vaovao miainga eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana minitra vitsy azy zay no nahazo fanamariana milaza fa dia 30 segondra ihany no afaka nakasary ny mpanao gazety a tamin'izay fionana eo amin'ny mpikambana rehetra anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay sy ireo kandida ary ny solitenany ireo kandida tahaka ny nahazatra moa zany a hatramin'izay hoe fiantsona na ny FFKM no miantso na ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana dia tsy isan'ny namaly zany antso zany a ny flo nametra-pialana flo farany flo teo aloha nametra-pialana farany teo a izany a fa dia mandeha zay dinika zay inona no ivoaka amin'ity dinika eny anivon'ny HCCT fampitambavao ve zany mety ho fampitambavao fotsiny ve ataony fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'ireto kandida ireto mety ho fampahatsahivana azy ireo ny zotram-pifidianana ve nohon'ny zava-mitranga de hoe tsy misy kandida miroso amin'ny fampelezan-kevitra hatramintsika amin'ny teny zao akoatra ny kandida tokana izay mandeha irery amin'izao fotoana izao tombotombona ihany koa ankilan'izay nefa no ilazany ny mpanao gazety sy mpamakafaka maro samihafa fa mety ho efa sorodalam-baolana ity fionana amin'ny kandida ity satria verina fa mety nisy ny fionana samihafa ihany koa efa nandeha tany ambadika rehetra tany amin'ny coulisse politika samihafa zany ka tonga amin'izao atao hoe fampiatsona nataony teonio ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izao izay ny hoe tsy maintsy mitodika eny ambodasika miandry ny fivoaran'ny vaovao rehetra amin'ny tianio ity ny antony de tsotra isan'ny andrasana ihany koa dossier en instance tsy maintsy amoahany fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny heviny ilay taratasy sy fampahafantarana nataony kandida Robel Andry teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana zay zany a dia tranga anankiray ihany koa tsy maintsy mbola Robel Andry teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana zay zany a dia tranga anankiray ihany koa tsy maintsy mbola indrasa satria tao anatin'izay a dia misy ny atao hoe fipetra nafenitra voalaza lalam-pandrenana fa tokony hoarahana ao anatin'izay tsy afaka milahatra eny amin'ny départ zany ny kandida rehetra ary antony ara-pahasalamana ny anankiray akoatra ny antony ara-politika izay mandeha amin'izao fotoana izao tsika teto nilazany amin'ny hoe misy karazana manœuvre ve ataona karazana olona samihafa na voataontsika teto mihitsy hatramin'ny hoe mety misy dia tanana mafia ve
any ambadika rehetra any ka manao izay fomba nafika rehetra hanindrina ny fanapaha-kevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ka anamaivanana ny antony izay nazahoan'ny candidat Robelina Andry fahafahana fandehanana mitsabo tena anivany vokatryilay ratiny amin'loha izay tsy mampiasa araka ny tokony ho izy ny masony ankavanana amin'izao fotoan'izao tsy mahita tanteraka ny masony ankavanana vokatry ny fahavoazan'ny fotomaso anatin'izay dona mafy ratra nahazo azy tamin'ny tifitra lacrymogène sy fampiasana fitaovam-piadiana samy hafa tsy mbola misy moa ny valin'ny fanadiadiana ary tsy mbola misy ny filazana mazava inona daholo ny fitaovam-piadiana nampiasainy tamin'ireny fiatrehana ny tamin'ny herinandro latsinainy sy talata lasa ireny tsy afaka lasy zany fa na raha dona mafy teny amin'ny hevitra ilay professeur zay ame azy tsy fafamiasa mandritra ny 30 andro moa maly ary ny pejy ny ministerin'ny fahasalamana ny tambarana nataonyity professeur ity indray izay toy ny maivana ary manamoramora manao tsinitsiny lafy ny ara-pahasalamana izay omaly izany nozarain'ny pejy ministeran'ny fahasalamana zany antony amitsika fanontaniana teto hoe inona ny tanjony ny ministry ny fahasalamana atraizany anjara ndraiky ny ao anatin'izany satria iray amin'ireo mpikambana hoe nivon'ny gouvernemanta zay lazaintsika mihitsy hoe isan'ny efa tsy legitime ary tsy eken'ny rehetra itsony amin'izao fotoana izao ny fitantanan'ny firenena ny ministry ny fahasalamana ka antony ametrantsika fanontaniana atraiza loatra re no mety hokady samihafa zany atao ambadiky reny zavatrangy reny dia ny antsoantso isika teto ny amin'ny hoe aiza ny fanajanany olona tsy salama ny zo izay takin'ny tsy ambaratelo ny toe-pahasalamany ny olo-pirenena izany aizany fanajanany zany aiza ho aiza ny fanajanany fenitra mahampitsabo fa dia androany moa ny olafitry ny mpitsabo eto Madagasikara izay arahantsika tahaka izao tanteriny ity loharano-baovao hitantsika amin'ny sary ity dia naka izao fanambarana izao hoe manoloana ny zava-misy adikako teny malagasy mahitsy eto le izy manoloana ny zava-mitranga ankehitriny nany hoe ny hodidiny izao fanambarana izao hoe manoloana ny zava-misy mahitsy eto le izy manoloana ny zava-mitranga ankehitriny nany hoe ny hodidiny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ny ho lafitra nasionaly ny mpitsabo eto Madagasikara dia miantso amin'ny fanana soatoavina sy ny tandrohasina ny fianianany Hippocrate io moa zany azotsika azavaina tsara ihany koa rehefa avy eo dia mametraka izany amin'ny vatena andraikitry ny mpitsabo amin'ny ankapobeny indrindra izay ataon'izy ireo fanajana fa tokony ataon'izy ireo manoloana ny tsy misy fanavakavahana amin'ny manjoa zay mety ho faharesendahany manokana any amin'ireo olona izay tsabona izany raha ohatra ka misy ny fahasarotana na ny olana amin'ny fanatanterana ny izy ireo zany dia amporisina hanakaiky sy anantona ny olafitra ny nambara ny filohany ny dokotera Eric Naivolala Andrianasolo zany hoe raha jerena zany ty hoe tamin'ny fahanginany mihitsy ny teo anivy ny olafitry ny mpitsabo sehatra anankiray natao iarovana ny mpitsabo aloha ankilan'izay fa natao ihany koa hampahatsiahivana ny anjara andraikitra sy izay tsy maintsy ajainy ny mpitsabo eo ampanasany ary tsy tonga foana zany ny ray aman-dreny Jacques Ralter faniry Razafy Manatany satria dia antsoantso natomaly moa daholo ny fanajana ny lalàna manoloana izany zava-mitranga izany fa dia iny metraka tsara amin'ny antsipriany an'izay ataontsika hoe tokony ho izy amin'ny fanatanterahana ny asan'ny ny olafitry ny mpitsabo mpikambana eo anivon'ny bara-politika ny antokanjom-panasyrivo vaovao ianao andreo mato Jacques Ralter ary ny lohanareo zany antoko zany mihitsy ny voankazo raha tia ny hevitrao mirary soa azo fahasalamana ho an'ny filohan'ny Andro Marasy
kaina mba tsy hitaitaina fa eo moa ka ingany ka ho tanteraka ny fasitranany. Marina tokoa ny teninao ary sadaikatra ihany ny tena na eny fa ny fitondram-panjakana moka ny zavatra tsy araky ny lalàna ary matoa ny lavitry ny mpitsana moka tao ambadika tao satria ny tompony ny fianakaviana no afaka mamoaka ny reny fa tsy azo atao ny mamoaka be maso araky ny teny secret médical tsy azo tsintsiniavana zany satria ao anatin'ny lalàna ny fitazomana ny zany atao secret médical zany tsisy fantatra ka raha mivoaka zany dia misy tsy fanaran-dalàna raha tsy mahazo alalana avy amin'ny tombony marary na ny fianakaviana ka eto zany dia mbola mitohy foana le araky ny teniko amin'ny voalohany matao hiverina amin'ny ara-dalàna tsika mba misy lafiny dia mba tokony arahana foana zay teny manao araky ny tenitsika ankeo hoe manao foana zay tianao tenenina fitondrana ka mampalahelo zany satria ohatrany hoe tsy mahafantatra lalàna sa mini tsy mahafantatra zay zany adihevitra fantatritsika fa ny candidat raiky voalohany dia mila mivery mangarary tsika ve atao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana zany satria na tena na tsy tena andrasana ny fanapahan-kevitra mikasika izay resabe ihany koa lay fisamborana ny mpiambina ny candidat sandrindrena soatsika koa ny lafiny mifamatotra amin'ny resaka ara-politika mikasika izay rehefa avy eo fa mbola manakambara ianao namana fanipana tsikaritry ny rehetra atao anatin'ny andeha atao tsy hoe nomboka tamin'ny fotoana volana janoary izy vato amin'ny voavita ny fianianana ka nanao siny zany taratasy izany izy tsika samy natrapany zavatra antranga teto Madagasikara fa ny zavatra tsy azony rehetra iotoviana hoe saika namono afo ny fitondram-panjakana ka na amin'ny fotoana aza hoe mafy ny firedareda ny hafa amin'izao fotoana izao mbola mahita mono mafy ianao dia za zany raha ohatra ka mahita nireny hoe teo anivon'ny ministera ny fahasalamana hita professeur zay milaza amin'ny hoe tsisy fiatraikany amin'ny asany sy sisa izany dia ozy hoe lay fomba mampanao tafafoana nataon'le fitondram-panjakana dia endrika famonoana afo iny zany satria manahirana zany amin'izao fotoana izao no maka fanapahan-kevitra manoloana matoa Andry Robel ary tsy Andry Robel ihany ny voadona amin'izao fotoana izao fa ny candidat rehetra ary tsy ny candidat rehetra ny voadona amin'izao fotoana izao amin'ity volana novambra 2024 ity ka efa ny apelatanan'ny ACC ny requête mikesika an'izay ary fampanatantera ny voasoratra ny andininy fa 770 ao anatin'ny fehezan-dalàna mikasika ny fifidianana ny tokony ampiarina zay zany lay andrasana amin'le hoe tsaranana sy fampanarahan-dalàna ny teneniny Zokobe Zakiraly tera teo tafajabaka zany teo anivo ministera ny fahasalamana dia anjabaka tao anatin'izay satria ipeseraka ny amin'le tsy ahina ny fahasalamana io zany dia nlay tokony hodidy avoaka ny ACC ve na hoe ho an'lay iresana azy amin'ny teny vahiny eo ihany zay fa anao filaza mialoha ny didy zany amin'izay tokony raisin'ny ACC raha izy influencé misy influence kely manodidina zany afa-ty ambadika zany adihevitra zany dia manahirana zany satria lasatry ny melo lalana ny tokony didy ivoaka zany satria dia zao hoe amarina amin'ny alalan'ny antotaratasy an'ilay asa zany zay vanim-potoana ny fampelezan-kevitra sy hetrehana ny fifidianana sy zay ihany koa ny tsy maintsy ivoany any ampitan-dranomasina ahafahany manohy an'le fitsaboana hoe tena maso mihitsy zany ny voadona any anatiny any mihitsiny zany ny voadona amin'ny zany ary misy moa zany tsy ambaratelo ny toe-pahasalamana zany dia tafajabaka
rehefa mandeha ny fanadidina samihafa zany dia ilay pesera tsy atahorana io izy ka ny tena nanosony na ame an'le certificat médical hoe tsy afaka miasa telo andro gaga fa be mihitsy zany le izy de zay le hoe lasa ohatriny manao tsinitsinina le manolona ny tsindry samihafa satria azo antoka tany ambadika tany mainty tany ambadika tany azo antoka zany na de azo everina zany am'izay mety oloaramba voatadiavina fa raha am'ireny fotoana reny ny potrany eo anatin'ny vamotoana mafana ohatrany zao sika hoe nisy ketrika tany ambadika ny langazy hitondraho an'io kanefa rehefa mivoaka le antota taratasy dia raha matopo profesora izy ihany no me zay izy manosiny de sika hoe le tindry sy litery lay tsy te amety iny fa ne le asiny le olona mihitsy ny landray ny manahirina nandritsy ny ty fitondram-panjaka ny tya be loatra ary zay no mbola ataon'ny candidat ihany keo nanala mialatsora nanao an'izay hoe fanazavana izay ny izy ihany moa zany de mazava tsara zany ny aminatin'le hoe incapacité de travail zany et 30 et de 30 jours zay no hitantsika zany ao ny a de tsotra fotsiny any aminy am'le fa ndraindray manary asina de rehefa jery ako le l'ordre nataon'ny olavitry ny Madagasikara de mametraka tsara mihitsy ny ery ambony ery ny serment ny Hippocrate zany hoe tsy manao fianiana zany rehefa akan'izay andraiky tsy mahampitsabo izany dikan'izany misy zavatra maro be tovana ao an'izany de narafiny zareo tetỳ ambany izy mifanaraka ny déontologie sy ny etika misy teny gasy nandika ny nikajany le etika moa teo fa ny déontologie afana tandro fasiny hasina no tandrovana angaredona manko tsy maintsy dia tokony adzay amin'ny dia mampitsabo zany fa tery ambany tery koa mahita am'le hoe raha ohatra manahirana amin'ny tontolon'ny asa dia atsona mba hanantona ny olavitra satria zany nge ny andraikitry ny olavitra itsika mpanao garamana de ny olavitra zany dondomitsika tamin'ny fotoana mbola tsy nananana olavitra tamin'izany tontolon'ny asa fanaovan gazety zany de mba nezaka ny any ry zokobe jay misara marsona tamin'ny ALJM ny zokobe anise tamin'izany tontolon'ny asa zany nisy ny akoly joara vojanahary fa rehefa mipetraka tsara am'izay zany le ordre zany de mba mandondona any mpanao gazety de mba mipetraka ihany ko lay lalàna amin'ny fean'ny asa fanaovan gazety de ohatran'izany ihany ko ny resaka ingénieur ny resaka médecin sinsisa de mba raha teo koa izy ny mpitsara manana an'le SMM rovana an'lay tontolon'ny asa satria ndraindray zany de mivoaka rehefa azo manko le fahefana ho an'le mpitondra fanjakana de mivoaka anatin'ny stan'le neutralité politique de l'administration le mpitondra fanjakana fa mpanara tompona andraikitra ny lokony de zao ny zava-misy am'izao fotoana raha ny zava-misy ny ACC tokony handray fanapahan-kevitra manoloana ny fitarainana zay voaraintsika ny amin'ny hoe terim-pampianana manoloana ny vaovao voaraintsika samy hafa ny amin'ny hoe de tena misy an'izany plaque rouge lasa plaque mainty zany dia miasa ny direnina sefizapy etsero kanefa dia ambaran'ny article 39 telopolo ny lalam-panorenina ry izy mirala mianaka ny amin'ny hoe tena zava-dehibe ny fitandrona zany tsy fitongolana ara-politika ny fitondran-draharaha zany ny resaka forces armées tafibahoaka ao anatin'izany resaka ao anataka fitsarana ao anatin'izany resaka fampianarana ao anatin'izany resaka renena fotodrafitrasa zany rehetrarehetra zany resantsika daholo fototrasa danza be ty raha faniry fa zao ny zava-misy
de menace d'affectation teo aloha de am'izao efa misy en exécution toy foana zany le izany de no le hoe satria tsy maintsy mivolomboasary no adevitra tokondresahana de ozy tsika hoe ry fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana aza miandry misy misezira anareo zany hoe misy mametraka fitarainana na fitorinany aminareo vao andray fanapaha-kevitra fa vata amin'ny vao mare fitarainan'ny olona samy hafa amin'ny endriny rehetra kanefa tsy ampadio an'le tontolo mpifidianana satria zany rehetrarehetra resahantsika zany amin'ny fanerenam-pampianatra fanomezana tambom-bola ohatran'izao hoe afaka nakara-panondrony olona de omena lela vola de alaina ny numéro an'olona de mivola mivezivezy retsika zany de hoe manodidididina ny 10,000 sy roa de ozytsika corruption électorale tompoko ny anaran'izany na tiatsika na tsy tiatsika ka anjarany seny fa indrindrandrindra fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany mandray fanapaha-kevitra tandrify an'izany rehetrarehetra any ka raha misy olana ho an'ny mpampianatra misy syndicat maromaro mba afaka hitaraina amin'ny mpampianatra mba ahazona zany mitondra satria zany motsika ny teo ny resaka n'le hoe ho lavitra zany de ho an'ny mpampianatra moa tsisy ho lavitra izy fa misy syndicat maromaro de anjaran'ireo syndicaliste miady an'ny tontolon'ny asa sy fanajana zay manomboka tiako le teny hoe tandroasana zava-dehibe ny teny gazy ary tsika de manana voambolana maro samihafa mahalaza izay tokony ho ambara faniry raha zafy manantany eto mahatsiaro hoe nitrangana fandikan-dalàna samihafa teto amin'ity fireneny tya ny atao hoe karazana tsiny samihafa teto amin'ity fireneny ty tao anatin'ny mandafarany izay narahantsika teo dia tsy voazao akory no nahenona karazana fanamariana samihafa zany raha ohatra ka izay ny pratika politika tsarotsika tsara fa nisy voambolana zay moa ny foronina mihitsy rehefa manao famakafakana hoe orangisation zany hoe fandokona volomboasary ny rafitra rehetrarehetra io zany dia nampifangaro tanteraka ny raharam-panjakana sy ny raharaha antoko hatram'izay ary manahirana fa naty amin'ny vanim-potoana ny fifidianana izay efa tokony atao hoe ampiavaka tsara ny raharam-panjakana sy ny resaka antoko aza dia mbola hita taratra zany tsarotsika tsara tamin'ny ireny fotoana ireny ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety maro isan'ny nametra-panontaniana zay hoe aiza moa ny marina mikasika ireny resaka fanafarana varimora ireny volana izany nampiasaina satria ny hita tamin'ireny dia antoko politika no mizaran'le varimora kanefa dia mpitondra fanjakana no milaza fa nanafatra azy ary tena ireharehana mihitsy zany taty ariana ndray nipotra ny resaka hoe cadeau na don fanomezana bisikileta ohatra hoe avy any amin'ny zareo indiana avy any amin'ny firenena hafa de ny rahantsika nahalala fa nozaraina indray zany tamin'ny sefokotany nampanaovina loko volomboasary eny ary maromaro moa ny fampatsihivana zay everina fa takin'ny vanim-potoana fa misy indray ny sary avy any an-kianja zany am'izao fotoana zao tapahantsika kely ny famakafakana anarahantsika n'izay ambiance zay miainga avy any amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana alefaso avy hatrany moto zadino. Et êtes-vous satisfait des discussions qui ont été élaborées? Oui, du moment qu'il y a déjà le fait que la HEC a accepté de nous rencontrer, ça nous satisfait surtout la SRHC qui nous a rencontrés. Donc pour aplanir les problèmes, parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose, hein. Parce que le pays va à la dérive là. Donc la HEC a une lourde responsabilité de ce côté-là. Est-ce qu'il y aura lieu élection alors? Est-ce que le campagne... Non, on va voir, tout ça, c'est pas encore il n'y a pas encore de décision dans ce sens. Andra Opella peut encore se présenter dans 5 mois, oui, justement, lui, Andra Opella a un certificat. Donc il ne peut pas faire une propagande pendant 30 jours. Donc c'est quand même une raison pour reporter les élections aussi. Mais ça ne dépend pas de nous. La question du président du Sénat,
Oui, ça c'est le nouveau, ça. Qu'il faut tenir compte. Et qu'a-t-il été convenu justement aujourd'hui? Non, rien. D'accord. Président? Mais c'est vous qui êtes là. Non, On n'a pas appelé la presse, là. Ils sont là. On vous a pas appelé. C'est bon, merci. Efa fantatrareo ihany problème amin'ny firenena dia zay e. Zay ina ny takina isan'andro. Ia afaka hatsavaina kely ve président zafady? Ahoana hoy izy necessaire zany taminareo? Itolonareo rapitso. Manino? Itolonareo rapitso anao mbola anao manifestation rapitso. Maninona moa ko raha mbola tsisy milamina dia mbola manao aika. Teza amin'ny fotoana ndray rapitso. Hita eo. Ka satria votoatin'ny androany afaka fitinina kely ve président? Votoatin'ny fihaonana androany. Afaka fitinina kely. Teka. Reo zavatra misy ankehitriny Tanareo zao, ino ny candidat Andry Robert? Ino misy fait nouveau? Les déclarations du président du Sénat. Oui, misy fanerim-pirenena izy, misy menace izy. Izany rehetrarehetra zany tsy misy hazavaina amin'ny président HCC ato. Misy ny Ray Aman-dreniny koa, misy ny vovon'ny dialogue hoe inona indray ny décision horaisinareo momba n'iny zavatra iny. Zany anke ny zavatra discussion zany tsy milaza hoe izy tsy misy tonga dia mandray décision eo e. Fanazavana ohatran'izay zany natao teo satria misy fifanazana. Fifanazana zahay mitady zavatra milamina izahay candidat. Mitady zavatra milamina tsara hoe dia hoe io misy an'io dia inona indray ny décision horaisinareo. Mazava ho azy zany eo andeha ho azy zany. Any aminazy amin'izay koa nareo manontany. Dia ny arima dia ihany ny propagande dia ahoana ny anareo? Tsy maninona zany raha ohatra ka izy velao izy mandeha eo ny propagande ny zahay sy mifanezika amin'izany. Mifanezika amin'izany fagnanay dia hoe misy zavatra niova ve? Satria na zavatra nitadiavina. Inona moa? Tandalana, fagnarana ny lalàna rehetrarehetra, fifidanany simultanile, fifidanany ekeny rehetrarehetra. Zany tokony atao. Fa izao zao dia mampiasa fitaovam-panjakana aby izy amin'any zao. Ary tokony disqualifier io e. Tena izy. Izany hoe tsy hirosa amin'ny propagande mihitsy nareo. Raha mbola sisy raha milamina. Izay, misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Zavady. Oui, Alicia. Fa nisy fotsy zavatra hitako hoe mampalahelo an'ilay izy dia misy fandonana tamin'ny zandary mainsy zany musulman miaraka amin'ny garde maromaro teo anatin'izay zay fa hitako amin'ny zavatra fa ny zavatra mampalahelo koa satria le olona amin'ny fandonana tany zandary tsakazy koa miarany dia lasa le olona tsy teo ao anaty vidéo tsara le izy no lasa miadinakanazy fa misy koa rehefa maseho le vidéo ka misy zavatra miverina loto misy Ohatrany hoe naratra izy président no famasina azy. Mazava ho azy tena misy tapaka ny atony satria misy koa karazana hoe kapoka natao tany nateo amin'ny nanamborana azy ary mbo tena nivonona koa izy tany amin'ny samboly. Misy mesure andraisinareo fe? Ia, izay le fivavonany izay le natona problème tany amin'ny fizika. Fa ao anatin'ny vidéo tsara tsisy andreo gadiko sy vidéo mandeha l'émission le anankiray hoe nampisaraka azy nampisaraka an'ilay ady teo ino no le ngezabe hita ao anaty film tsisy fa nampisaraka le rony ino lasa balay zao dia ino voninitra ary misy tapaka ny atony
raha ohatra olona matifitify ohatranay reto angava maty raha famonana eto azy hitako hoe lasa tsy mety tro izy tsy ohatran'izany no climat hoentitsika any amin'ny mbola nampalahelo le olona nanao an'afa sa zareo miantso azy satria nanina satria zandary satria mialamila dia matahotra hifanafika zay ny antony fa le olona tsy nanao azy tsy ao anatin'ny film mihitsy satria heureusement tatranay le film dia reny natao dia izy koa moa hoe satria hoe inona antisike hitanareo tsara tao anatin'ny bomba anaky fito tao anatin'ny folo seconde fotsiny na tsy teny amiko niakatra fitsaran'androanina nahoana nitoy amin'izay président zany vory teto ahoana kino lalako an'izany misy milaza hoe misy fifandrafiana amina candidat hoe misy efa te hanomboka campagne misy no milaza zay zay mbola ifampitatany dia misy ony aminareo efa te hanomboka campagne dia ahoana mikasika an'izay dia ahoana no fanisianao campagne ve mety marina ve zay fanisianao campagne ny sasany aminareo mbola tsy any aloha lesika zao mianjy isika ny mijerena vahaolana farapahay koa motoa koa sabeky nona le tena misy anatrefatra eo zareo no mibatainy aizy izy zareo zao ana dia ana samy reny mbola izy zao tsy haiko fa nisy batainy zareo ndray koa tamin'ny maraina mety natany amin'ny fitsarana izy izy dia marina ka fa tsy fantatro hoe dia toa zao aizany nametrany azy mbola ahoana mahalalako an'izany za voato ndao mainvitenareo isalafa fanazavany président sy tendrandrena solony haiko teo faran'iny zany a mitranga mikasika ilay fisamborana mahery ny mpiambina azy loharano-bavao maro moa no nanipika eny amin'ny hoe raha matahory zany ary na tiana na tsy tiana dia fikendrena manokana ny ty candidat ty tsy dia enontsika amin'ny atsipiriany kosa le fanazavana teo asynareo amin'ny raha mianaka raha teto tsy nazava tsara ilay fanazavana zany zany hoe ny hita teo dia hoe mbola nisy ny samborona tamin'ny maraina nisy ny niakatra fitsarana inona ilay tena zavatra nitsanga zany nisy naratra nisy tapaka mihitsy ny garde du corps ny manahirana mantsy amin'ny raharaha politika amin'izao fotoan'izao zany isan'ireo candidat tombanany maro eo manana heritsika manana envergure ihany zany manana hadiry mety hoe afaka mifaninana amin'ny reo candidat efa lehibe amin'izao fotoana zao ihany koa ny candidat sy tendrandrena solony haiko dia io mety misy ifandraisany amin'izany ve zany rehetrarehetra zany ho hitantsika eo moa zany ny antsipiriany vaovao satria tena tsy mbola mazava na ilay tena contexte marina nisy n'ilay fisamborana samihafa azy takan'izany ihany koa ny fanazavana ilay teo anivon'ny HCC misy ihany ampaham-baovao raintsika moa zany fa nifa mbola manamarina ihany koa tsika io any amin'ny hoe inona marina lay antony na antony-resaka tao anatin'izay antony fionana raha maromarina kokoa eny tsy maintsy nisy resaka moa zany tao fa hoe iza noho ny resaka inona dia iza noho ny teny inona resantsika ho fatatsika ho azy eo ihany ny antsipriany vaovao mikasika izay fa niry raha zafy manatany dia ataontsika aloha zany hoe nasarotra aza le raharaha zany dia misy finiavana hiresaka foana zay hoany ano za rehefa mba mandinika ny tantara politika teto Madagasikara dia hoe hoe gaga ihany mahita ray aman-dreny olon-dehibe raha ohatra ka 13 ny candidat ny maro anisan'ny candidat dia mikatsaka foana amin'ilay hoe fifampideniana fifampiresana fa misy amin'le anankiray zany tsy tazana mihitsiny fa manondiany hatrany zany dia misy fomba fiteny arifidy zay hoe écoute ça le bois de Montau dia ohatrany hoe noho zany le azon-damosina ho an'ny anankiray koa fa na izany fotsiny aza dia tsy dia tena mampiseho tsara zany le hoe tany misy olobe tsy miady zaza anjara ny tompona ndraiky mpanjakana foana nge no mandamina ny zavatra rehetrarehetra eny ary misy mivatana voaraintsika ato dia ho alefatsika ny candidat Brunel Razafy andreo fa maneho hevitra dia hoenotsika vetivety sous contrat de signer la lettre de renonciation. Et la lettre n'était pas écrite par lui-même, mais écrite quelque part. Et
il a été obligé de le signer. Aujourd'hui, vous estimez que la décision que va prendre la HCC par rapport à ce cas de figure qui a un vide juridique, hein, c'est plus que constitutionnel, mais c'est une affaire politico-constitutionnelle? Non, pas du tout. C'est encore constitutionnel à partir du moment où la HCC va revenir sur la décision qui a été déjà prise. En faisant quoi? En ce qui concerne le droit du président du Sénat en tant que président par intérim. Donc ça, vous êtes confiant par rapport à cette décision-là, vous, le collectif des 11? Non, c'est la loi. C'est la loi. Donc, on attend tout simplement l'application de la loi. C'est une disposition constitutionnelle. Et si la Cour n'agit pas en votre faveur, qu'est-ce que le collectif va faire? Nous avons intérêt de vivre dans une quiétude. Voilà. Excusez-moi. Est-ce que vous parler de ce qu'il est qu'est-ce qu'ils sont ho ana manokana aloha zany a matoa ny ACC miantso a ny candidat fampiresaka ny candidat dia miveriko fa hoe zavatra tsara zany a na indice bon indice zany hoe ahafahana mitahirana izay ordre public zay a ahafahantsika miaina anatina filaminana. Very kosa fa tsisy olona ndray décision anatina fifampiresahana zany fa fampiresaka aloha dia rehefa avy eo zareo mandinika fanapahan-kevitra hovaisany tsara. Reny mitafana miaraka tamin'ny FFK io. Le fanapahan-kevitra FFK tsika. Ny FFKM dia isorana satria maneho fahavononana ampiona sy ampiresaka no manandraraha rehetra amin'izao toejava-misy zao. Isorana azy zay tsy kiva zareo fa vonona ary mijoro foana amin'izay fifampiresahana zay. Iza ny amin'ny candidat présidentiel no tokony suite amin'ny révélation nataon'ny président Sénat reny? Ny hevitro manokana dia fanarahana ilay lalàna ary fandraisana an'izay tranga vaovao zay mba ahafahantsika miaina ao anatin'ny filaminana. Ie, zay zany mbola fanampanazavana anankiray. Misy révélation be teo inkatsa. Misy révélation be niresahan'Andriamatoa Brunel teo hoe niterena Anosiny zany ny filohan'ny anteny Merandolona taratasy efa vita tany ambadika tany zay tsy izy nanoratra azy ozy izy zay tsy izy nanoratra azy. Ino mantsy izy nazava tsara ny filazana azy. Fa tena niterena Anosiny zany ny filohan'ny anteny Merandolona. Fait nouveau zay le hoe zava-baovao fait nouveau iny isika manko zany hatramin'ny omaly dia androany dia niteny hoe misy zavatra roa zany tranga amin'izao fotoana izao raha Andry Robel zay tsy afaka miatrika ny zava-misy ara-pifidianana amin'izao fotoana izao no izy zay manana olana ara-pahasalamana namoahana taratasy manambary izany mandritry ny 30 andro sy lay rekety napetraky ny filohan'ny anteny Merandolona samy eny anivon'ny ACC daholo reo. Dia no hamarin'ny candidat zany zay zavatra niresahantsika izay hoe ireo anton-javatra roa ireo fotsiny dia efa azo lazaina hoe problématique amin'ilay élection amin'izao fotoana izao. Fa izy moa zany teo nisy révélation indray nentin'ny candidat Brunel hoe ay zany le taratasy ity zany raha niten'ny candidat Brunel teo dia efa vita avy any fa niterena Anosiny izy. Raha ty tena enjana be zany satria efa eno ihany izy io fa ny Razafy Manantany fa ny filazana mahitsy ataona candidat anankiray izay tsaratsarottsika fa niona manokana tamin'Andriamatoa Hermanina Razafy Mahefa fotoana fohy tao aorianan'ilay izy tsy nandray fahefana iny reo teo anivon'ny collectif des candidats tao aorianan'izay dia efa nisy karazana vaovao samihafa nivoaka momba an'izany fa zao zany tsika nahazo confirmation hoe tena
ny tombona mihitsy ifandroesantsika hatramin'ny malimo le hoe izy nanamaky teny azy avy eo nanao fanambarana ny ambakavaka tsy arak'ilay izy fantatra hoe ohatrany eo zany materimana zava-mahefa zany io ndray zao de mba fantatra ndray tsika hoe nisy pomba ny Andriamato Andry Rajoelina ny vahiny tamin'ny fahitalavitra anankiray omaly de nilaza hoe anao Andriamaterimana zava-mahefa de mandehana mitsapisaina zavatra ohatran'izany zany lay langage zany natao fiantsina lay olobe ohatrany reny ve no tenenanao zany zavatra zany Andry Rajoelina zany am'izao fotoana izao de io ndray fantatra fa hoe anao conférence de presse koa zany reo sénateur reo momba ny filohan'ny antenumerandoolona rehefa mahazo zay zay sika Siratolo Janary de mba asiny aleo ihany zany tsika ty hoe inona no ambarany reo loolo Madagasikara zay anao valandresaka amin'ny mpanao gazety enikaja am'izao folakandro zao fa isika ihany koa mare vaovao any ambadimadika any fa mbola hisy anao valandresaka amin'ny mpanao gazety ihany koa mbola tsy ho resahantsika zany any ambadika any zay mety misy lafin-javatra lehibe ho resahan'izy ireo de ho hitantsika vaovao mandeha mafy be am'izao fotoana zao fa raha mandreny Jacques Ralitera manakambara mikasika an'iny atranga teny amin'ny ACC tamin'ny ambarany reo fahitako niny zavatra iny nisy ny fivoriana tao zany fakalozan-kevitra nivoaka ny candidat 12 fa raha hitantsika teo tsy misy zavatra mihitsy namen'ny ACC am'izao zavatra raha mafana be zao amin'ny zavatra tokony ho atao aingana de aingana tsy teny aho hoe TGV tsy zany ny tiako tenenina fa am'le fomba fiasa mitaraiky de manjary mampisy aya eo amin'ny rehetrarehetra hoe inona ary karaha anao fivoriana anao eo amina latabatra boribory foana nefa tsy misy valiteny na misy décision zay azo raisina fepetra zay azo raisina momba nyty manolana ny candidat 12 mihoatra ny candidat anankiray ty sy ny fanjakana de ataoko fa fampandrina drisa fotsiny taritina ho lavabe de atao fivoriana foana ave mba iangaviana kosa ny eo amin'ny ACC mba amaly aingana reo zavatra no takiny ny candidat 12 reo momba ny fanemorana ny andro fifidianana zany satria misy candidat anankiray tsy afaka manao ny fampielezan-kevitra noho ny zavatra mahazo azy ny faharoa ahoana ny momba ny lehiben'ny loolona efa nyteny izy fa afaka iandrayana io ahoana ny tokony anana fepetra sy anana tonga de décision zany atao amin'izany zavatra zany ny resaka amin'io gouvernement io manahoana ny fepetra omenan'ny mpitandro ny filaminana zay manao herisetra amin'ny diabe zay ataon'ny candidat 12 ampilaminana ampatonina ka zay zavatra rehetra zay tokony mila aingana de aingana valiteny avy amin'ny ACC voatsela korytsika zay izy mianaka mirahalahy no nalaza teto hoe tany Vatomandry tany Morondava tany nalalaka ny fidinana an-dalambe nataon'ireo pomba ny Andriamato Andry Rajoelina zany androany zao tsika maharay vaovao nampitainy ny mpanao gazety avy any antoerana zany ny mpanao gazety filoha lefitry ny fédération na mpanao gazety Madagasikara zay napita vaovao fa de tsy nomena lalana ny solotenan'ireo candidat 12 tao Morondava anao fanehoan-kevitra izany na de efa nangataka lalana azy rano marina man tsy tokony misy fangatahana itsony zany atao am'izao le hoe fahafahana mamory olona atao anatina fotoana ny fampielezan-kevitra izao amina resaka politika sevitra raha politika efa de zareo any Morondava any zany de nijoro ny préfet niaraka tamin'ny OMC ny amin'ny hoe dia tsy azo atao zany zany zavatra izany raha ity fampitambavao ny mpanao gazety manahirana ny tranga tahaka izany fa io moa zany miazakazaka hoe faniry teo ny vaovao ary raha ny zava-misy zany de tsotra ny endri-javatra hoe mafy be zany am'izao fotoana zao ilay atao hoe anjara asa sy anjara andraikitra tsy maintsy anapahany fitsarana avy momba lalam-panorenana hevitra ary ny fiazakazahany fotoana dia tsy manome alalana azy ireo hitaredretra manoloana an'izany fa ny manatany sy ray aman-dreny Jacques Ralitera satria dia aim-pirenena mihitsy ity resaka ity raha tsy zany mantsy de toy ny hoe manome vahana ankolafy indray ny ACC
ka manaiky fotsiny fa dia izay manao fampelezakevitra manao fampelezakevitra izay tsy manao fampelezakevitra tsy manao fampelezakevitra fa tout va bien milamina zany ty fireneny ty raha tsy misy zany ny ataotsika hoe firosoana am'izay fanapaha-kevitra zay tsika moa zany dia malalany amin'ny hoe malalaka tsara ny fitsaranavy momba lalam-pandrenana amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra isika moa zany dia manajany zany hoe faleovatena ny fitsarana amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra zany saingy efa nazavaintsika teo hoe misy karazana fanapahana miendrika juridico-politika na hoe mifamatotra amin'ny raharaha-pitsarana saingy tsy azo elana amin'ny fandaminana ny raharaha-pirenena ihany koa tsy maintsy raisy ny fitsaranavy momba lalam-pandrenana mahatonga atsika mahasamilazany zany hoe tsy tokony hitaredretra zany ao anatin'izay ary mifameno manamarina ny famakafakana nataotsika hatramin'ny marain'ny andro fanirazafa manatany ny zavanitranga teo ny fanazavana samihafa enitsika teo dia ilay atao hoe mahazava-dehibe loatra zany izay tsokevitra ivoaka avy any amin'ny HCC zay atoato zany am'izao fotoan'izao ka asa mety io fiovana ve mandra-pariviny andro zany fanontaniana eo indrindritsika zao tsara aloha de fa azo raisina le izy azo miraisina mandra-pariviny andro ny ampahany fanazavany candidat eo fotsiny nahenontsika hoe nanantitra n'ireo requête samihafa tenenivon'ny HCC izy ireo ary namaritra ny mahazava-dehibe an'izany fa de mitombona ihany koa aloha misy ny miaya hoe sao de mba resaka diversion fotsiny ndray koa ary ty zavatra ty atsona ana fa tsisy nenena mio fa tsy hometsiny ihany koa zay mieritreritra an'izany fa nirazafy manatany zaka ralitera satria raha tsika malala fa voatotohona mafy ary tsy maro toerana intsony ny fahatokisany etat-major politique an'izany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana zany na inona ambaratsika androany na inona lazaintsika fa nirazafy manatany lay antom-pisiny ny ACC zany sy ny antom-pijoroan'ny ACC dia ny fanapahan-kevitra ho raisiny eo zany no anamarina ny toy any zava-misy rehetra zay zany ny tena hoe azo lazaintsika hoe tena mahadika ny lafin-javatra rehetra zay mandeha am'izao fotoana izao ka raha ohatra mijoro mitongilangilana mijoro mbola mitoditodika miaotraohatra fa tsy mijoro ametraka ny zava-dehibe an'ilay hoe raha fisainana tena hitondra filaminana de mbola mety hanoy an'ity raharaha ty ho any amin'ny atrangan-javatra hafa zany de ataotsika hanoy ihany koa ny fomba fiarovatenany ny anivon'ny antenimeran-doolona zany satria dia hanaova landresaka amin'ny mpanao gazety izy ireo azo antoka mihitsiny zany ary mety hitoy hatramin'ny mety famelivelena zany ny filohan'ny antenimeran-doolona satria tao anatin'ny andro vidivisy de misy zany fanenjehana mahavaivay be mahazo an'izany filohan'ny antenimeran-doolona zany ao anatin'lay vondrona mpanohana n'le fitondrana ao ny eritreritra mitetitetiky ny any anongana ny filoha rajoely any anaty commentaire zany ohatrany hoe mbola filoha ihany ao ny eritreritra ndray ny amin'ny hoe tsy efa fantatry io hatram'izay misy fa nio-kevitra olona ray zay mihitsy aly moa nampiana nampiseho sary tamin'ny roso roa arivo le izy sy ny karazany ny olona rehetra manana passé politique na iza ary nampanohana n'Andriamatoa Andry Rajoelina azy mipassé politique farany akaiky indrindra resantsika de olona namoahana antota taratasy teo anivon'izany fanjakana zany tonga de natsikafo ny gazety miara-dia fitondrana namoahana IST nambara fa nanodikodina 4 miliara sy ny sisa fa le mpitondra fanjakana ihany teny avy midira ny akanganay lasa tamin'ny IST de tonga nitsofoka moramora ndray dia efa ipary izy am'izao fotoana zao ka zay le tiako tenenina hoe le passé politique samy manana izy azy samy manana ny tantarany rehetrarehetra fa izy moa rehefa tafiditra ao anatin'ny volomboasary dia lasa madio tampoka zany ndray lasa azo lazaina fa tena clean eo anatry an'le zava-misy hatramin'izay ntiatsika resahana am'izany fotsiny de ozytsika hoe le fomba fanaovana politika mba tsy fomba fanaovana politika am'le fomba fanaovana politika am'le fomba birmaniana zany le izy ka le endrika jainty ara-pitantanana dia hanaovana teritsindry ary hanaovana fanampenam-bava fitazoma-tongotra fitazoma-tanana zay mba te hanihevitra te mba hetsika amin'ny rehetrarehetra de zao itsika mahita an'izany hoe tena amina façon birmaniana mihitsiny zany ahoana
fahafahana maneho hevitra fampelezakevitra malala fomba be le mpanaradia am'le collectif any Morondava mametraka fangatahana tsy ao anatin'le hoe vanim-potoana tsotra tsisina etsika ara-politika amin'ny fampelezakevitra fa de tsy azon'izy ireo atao zany any Antsirabe de malalaka amin'ny tety tanàna tany Mananara de mitondra moto mitondra akanjo fotsy mandeha makany amin'ny terrain manao an'le etsika tany Majanga ohatran'izany de inona ny mahasamihafa an'ireo tranganisy tany amin'ireo district ireo ho an'ny Morondava zany de mametraka fanontaniantsika misy danger ve ho an'ilay intégrité nationale misy danger ve am'le souveraineté nationale unité nationale raha ohatra ka misy etsika ataon'ny mpanohana ny candidat 120 any Morondava de mintsika tena tsisy an'izany sarotra be ny eritreretana an'izany fa ohatra n'ireo olom-pirenena amin'ny district hafa aneo hevitra tahakan'izany zao mahazo vaovao ny tenako fa etsika koa vavatenina miantso teo etsika izay fa dia apita aminareo ny vaovao satria efa manomboka masaka zany ny tongotromby any vavatenina de ho apitaitsika maro antsetra ihany koa satria fanakaiky kely eo Mananara maro antsetra amin'ny sesesy ny fivoriana dia andefa ny vaovao aty amintsika Zope Jacques Raltera ka araka ny teninao masaka ny tongotromby era Madagasikara mihitsy io ary tsy tokony hisy mihitsy ny atao hoe fanilikiliana ny resaka momba nyity fifidianana ity ka io le mampatahotra sy mampiaya ny tsy fanekena ny didy ataon'ny fitsarana na ny moramoraina ny zavatra zay ny natonga n'le atao fitsaram-bahoaka asa taona maro vitsy maromaro zay ka inga neka tsy ho tonga amin'izany ka hoe tsy manaiky ny fitanilana ataon'ny HCC tsy ny vahoaka na hoe mitaraiky loatra le zavatra de tsy anaiky an'izay atao hoe HCC zay ny vahoaka de hitroatra fa amin'izao fotoana zao dia mbola mendrika aloha ny candidat 120 fa ry zareo no mitarika sy mbola manohy ny hevitra hoe ampilaminantsika mbola voafehy tsara ny vahoaka mitady ny atao hoe tandalana ka zay ngamba ny zavatra hoe tokony aingana mihitsy ny HCC amoaka ny fehi-kevitra namana enikaja eo ampiandrasantsika n'ireo vaovao maro samihafa nisy trangan-javatra anseho omaly efa ndresaka amin'izay ny candidat cité Randrena Soloneko nisy fanambarana ihany koa nataona manamboninahitra teo anivon'ny tafika malagasy tsy eto aterana izy moa fa ny ampita-dranomasina asa ahoana ny fandaminantsika an'ireny namana enikanja eo ampiandrasana zay mety fivoaram-baovao maro samihafa ahafahantsika ihany koa mizara n'ireo mpanaraka atsika amin'ity tolakandro ity ya tena zava-dehibe zay fanamarena nataonao teo zay fa nirira zafy manantany am'izao fotoana zao moa zany misy vaovao samihafa ihany koa zako antanina an'ireo namana mpanao gazety eny Ankanja fa mety mifamatotra ihany angamba am'le nambaranao teo misy conférence presse mety ihany fa mahareva avao koa fa somary saripady aloha manko mbola tsy avoakatsika le izy maray an'izay vaovao zay koa hoe fa misy inona any zay moa zany tsika miezaka mijanonao matianina foana atao anatin'ny piasa fanaova-gazety fa sy azo resahana aloha no resahana zay azo resahana aloha no resahantsika zany am'izao fotoana izao ho anareo mpanao gazety any ivelany ihany zany amin'ireo fahitalavitra sonjam-peo rehetra mandray ny fandarana angaredona dia iangaviana mba hiantrana manoloana andreo fanambarana maro samihafa miaingy am'izao fotoana izao satria maromaro izy ireo tena maromaro izy ireo otra maheno misy resaka eny kalmo fa vaovao daholo zany de miezakitsika manangona ny antsipriany zany rehetrarehetra zany fa efa misy inona zany ny voninao inona ny vonina namanasika ny misy ny fisamborana ny mpiambina an'Andriamatoa Siteny eo ihany koa ny resaka zay nataona Andriamatoa colonel Charles Andrena Soavina zany de alefatsika daholo zany vaovao samihafa izany sady miandry ny fivoaram-baovaotsika ohatran'ity zany le sary ny fahitalavitra raha vavy Real TV moa zany izy ty nakazy nisy fisamborana zany rehetra ve le olona nosamborana tao anatin'izay fa dia nisy fisamborana somary nahery vaika io fisamborana io omaly tamina fatoerana anankiray zany dia ho hitatsika eo
tena Antaninarenina zany ty resaky ty am'izao fotoana izao io ambadika ihany koa zany le mpisambotra le mpiambina anankiray zay nisamborana eny ary ny fanampim-baovao moa zany zay andrasantsika fanazavana namanasira tolo-janahary ambadika ao tena mihetsiketsika mafy mihitsy ny fanazavana ny candidat sy teny teo ve mety misy efa tsaratsara no son ohatra satria ratsiratsy le henontsika dia en direct teo ao anatin'izay dia horesantsika nisy antsoavo ve moa fanambarana zany fanindroany tsy azoko le izy ray aman-dreny azafady sao de azonao tonga de resahana le izy mba tsy ho tonga amin'ny atao hoe fietsika zay nataony ray aman-dreny lehibe teto amin'ny firenena generaly Ramakavelo nisy disadisa politika mihitsy tamin'izay de tao amin'ny panorama de ny 10 tao ny mpanao politika rehetra de io zay tsisy mivoaka eo nareo raha tsy mahita vahaolana ara-politika fa iny teto izy omaly dia ka zay indrindra tokony ho avery hoe tokony tsy hiverina zay zavatra zay fa itsy samy mpanao politika no tokony heritreritra hoe tsy maintsy mahita vahaolana politika ary ny HCC dia anisan'ny tena hoe zava-dehibe mihitsy ny zavatra voavoakany amin'io ary ny candidat fahatelo zay mini tsy mety ho tonga amin'ny resaka fiantsona zay natao tsy maintsy araka politika ihany antara ny mpanao politika ny vahaolana amin'io eny ary zay moa zany iny hitatsika eo zany efa naheno ny votoata le fanambarany ny colonel Satra ve nao fanira zafamanatany eny ary ho alefatsika aloha zany zay izy ty manamboninahitra malagasy ary isany atao hoe teo tamin'ny fotoana samihafa teto amin'ny firenena nametraka teo amin'ny toerany ny mpitondra teteza mita tamin'izany fotoana zany raha tsika eotrany rahabatsika voaka malagasy rehetra nanao Madagasikara na manerana an'izao tontolo zao voalohany fisaorana lehibe no tolotra n'Andriamatoa Hermanina Razafimahefa zay filohan'ny Sénat ankehitriny tamin'ny fahasahiny namboraka zavatra rehetra zay nanjo azy nandritra ny reny fialan'Andriamatoa Rajoelina Andry reny tamin'ny mahafiloham-pirenena azy inona moa ny antony isaorako azy nisaorako azy satria efa be dia be ny antso zay nataony fianakaviam-be iraisam-pirenena natao ny FFKM natao ny firaisam-bonim-pirenena sy ny vahoaka malagasy tsy vaky volona any Madagasikara na any ivelany amin'ny fikatsanana zany retour l'ordre constitutionnel zany ka nasa izy namboraka n'iny zavatra iny de izany nisaorako lehibe azy zay fisaorana iny fisaorana lehibe manamboninahitra malagasy izay no ny antony samihafa ara-politika moa zany mazava dia any ivelany am'izao fotoana zao nananitrantitra ny mazava-dehibe n'le hoe fiverenana ao anatin'ny lalam-panorenana fanindrina zafamanatany le séquence-ny lalefatsika teo zany de mametraka ny am'le hoe ny rehetra de samy mikatsaka am'le hoe fiverenana anatin'ny lalam-panorenana satria ay zany lefa tena diniatsika ny zava-misy am'izao fotoana zao itsika efa niezaka nitondra fanazavana dia takatry ny rehetra misy ny amin'ny hoe ivelan'ny lalam-panorenana zany isika io no miasa ka raha ivelan'ny lalam-panorenana tsika io no miasa dia anisan'ny fitaovana anankiray lehibe ahafahana mamerina ao anatin'ny lalam-panorenana ny fitantanana ny firenena ny famerenana ny filoha ny antenimerandolona hitatana vonjomaika ny mahafiloha-mpanjakana azy satria efa nametra-pialana ny filohan'ny repoblika teo aloha zany izay endry javatra izay zany no noetitsika fotsiny tamin'iny fanambarana zay sombony segondra vitsy iny zany mba atsapana fa hoe misy karazana olona marobe zany zay mitondra fanehoan-kevitra misy karazana sehatra marobe zay manana andraikitra eto amin'ny firenena mitondra fanehoan-kevitra zay inge efa nitenen'ny vonim-pirenena sivily
zany ihany ko efa niteneniny tamin'ireo candidat ary isika omaly a rehefa nandefa an'le mivatana enikaja sy Jacques Raltera dia nahita banderole miresaka ny amin'le hoe famerenana amin'ny firenena ao anatin'ny ara-dalàna amin'Andriamatora Zafy Mahefermanana any amin'le filaharan'le candidat mahita an'izay banderole zay zany hoe misy olona ihany koa zany maharaka an'le raharam-pirenena ka le retour à l'ordre constitutionnel voalohany zany dia hoe lay fahefa-panjakana vonjomaika makany amin'le filohan'ny anteny merandoolona amin'izao fotoana izao ka raha ohatra zany ka hametraka an'izay hoe fampanajana satria aiza moa zany le fitandrona n'le ason'ilay repoblika satria ny fototry hijoroan'ny repoblika dia ny lalam-panorenana ny mpiaro sy ny mpiambina io lalam-panorenana io gardien de la constitution dia ny ACC dia mino isika fa ny ACC zany dia afaka mandanjalanja tsara mihitsiny amin'izao zava-misy zao ka mba anisany kely mba tokony ara ihany zay manko le sombony kely nalefantsika tamin'le izy teo ny amin'le hoe retour à l'ordre constitutionnel atreo fotsiny aloha ny adevitra zay nentintsika misy manontany mihitsy ato fanirana zafy manantany fa maninona ny tsy alefanareo manontolo dia ampahafantarina antsika olo-pirenena zany fa izay mpanao gazety koa dia tsy maintsy miandrana manoloana ny atao hoe fiarovana ny tombotsoantsika olo-pirenena sy ny tombotsoan'ny firenena ary mahalala ny lalàna manambonahitra Piernas izy iny ary tsy mbola misotro ronono zany no any ivelany no ny antony ara-politika dia misy antso samihafa nataony tao ary lava ilay fanambarana fa ny heverinay fa manaja ny fiapetra rehetra azontsika resahana mampanao gazety ary maolo-pirenena malagasy any Andriamatoa ny colonel Charles Andrenafavina ihany koa atsika menakavy dia izay resaka fanarahan-dalàna zay ihany fa iny zany dia ampinahitantsika hoe maneho hevitra ihany koa izy na any ivelany ihany aza fa tena fananina mihitsy ho anay mpanao gazety hijanonana ao anatin'le hoe tontolon'ny asa sy ilay mahamaty ihany na ro fanajana ihany koa ny folo alin-da malagasy ihany koa dia tsy maintsy izay ampahany mikasika atsika menakavy zay ihany aloha no nalefa tao anaty zay fanambarana iny anjaran'ny olo-pirenena no mitsikaraka an'izany any amin'izay ahitany vidéo zay indrindra zay efa public iny zany hoe azonareo olo-pirenena rehetra jerena any amin'ny Facebook rehetrarehetra ny fanambarany fa noho izy manao tenue mbola perinasa sy ny sisa dia tsy maintsy zany zahay manaja an'izay fenitra samihafa mila jain'izay fa ianareo olo-pirenena malaireo ny an'ny filohan'ny RMDM diaspora omaly fa nazava koa ny fanazavany ie mbola tsy niomana loatra rehefa voaraily izy hoenona dia miankina fandaminana rehetra any satria manatotosa fandarana manomboka maraina ka hatramin'ny hariva dia misy fivoriana mihitsy mifandaminana an'izany dia hitanareo zao namana sy zany zao mivezivezy tsemoka mihitsy miaraka amin'ny teknisiany no ambadika ao ka raisina daholo zany zay vaovao ampitaitsika rehetrarehetra izany dia rehefa misy fahavononana dia hoentiny eto amin'ny fandarana moa zany fa ny zava-dehibe nge ho antsika dia hoe ahoana no ahazony rehetra vaovao maro lafy amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao fa vaovao ao anatin'ny zavatra ara-dalàna sy zavatra mitombona tsara le izy dia zay no ifampizarana amintsika zany mahafinaritra be satria ny namantsika zay any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao kanefa dia zao mahazo mesatsika ny amin'ny hoe mihaino tsara atsika izy na dia mbola mitsabo tena ao amin'ny hôpitaly aza Christian Tabera satria miverina indray zany le aretina zany amin'le sepotra dia mihaino tsara atsika izy dia tena hoe tena mankahery anareo amin'ny ekipan'ny angaretona satria na dia mitsabo tena aza dia miezaka foana manaraka ny vaovao dia manolotra ny firaritsohan'ny fahasalamantsika ho tafaverina mitanjaka teo alohany Christian Tabera zany satria dia matoa misy an'izay ny efa tafavoaka dia tsy maintsy naverina amin'ny urgence zany indray dia voatazona eny amin'ny hôpitaly dia mafimafy zany le zavatra miantraika aminy zany lacrymogène any tsy moramora fa zavatra chimique za zao hoe tourisme ralamianaka tena ozy aho hoe tokony apetraka ary ampidirina ao anatin'ny sahana hevitra tanterahana eto amin'ny firenena tokoa ny fanonerana n'ireny olona mahita faisana vokatry ny tsy fahombiazany ny fanapahan-kevitra politika raisina eto amin'ny firenena reny tena tsy mba misy miresaka mihitsy mantsy zany amin'izao fotoana izao misy manao pisina manampitatitra zao mitatitra amin'ny lalam-pirenena zany dia mahita an'le tiptopy
le amboarina amin'ny lalam-pirenena faharoa iny zany misy ampahany atao tipitopy sy ny sisa reny dia tena nilaza mihitsy izy ary maneho hevitra momba ny hoe tonga zao efa vita ohatran'izao fa maninona ho izy ny tsisy miresaka mihitsy ny telo taona sy tapany ny dira-patiantoka taminay zara raha mahavelona an'le fiara sy ahitana haniko hoanina ny vola ampiasaina amin'le fitaterana ary ndrandray aza dia fiara roso telo no lasa mifamelona zany no ilay tsy fikojakojana ny lalana ilay fahampitehany lalana naharitra de ho zay hoe tena tsy misy adevitra tokoa ve ao anatin'ny fitatana firenena ao anaty koa ny tokony fanonerana an'izany zavatra zany kanefa de tena faty antoka nisy fanapakevitra politika mantsy tao no raisina hoe tsy atao ny fikojakojana ny lalana tonga de hoe tsy atao fotsiny raha tsy efa hoavy ny fifidianana de nisy faty antoka goavana tao am'izao fotoana zao zany zao ady hevitra tokony heverina miresaka ny fahasalamana resaka fahasalamana teo fanapahakevitra heverina fa ivelan'ny ara-dalàna nampiteny ny firenena mikambana nampiteny ny transparence internationale ny fampiasana hery mihoatra famoretana mihoatra tsy araka ny tokony ho izy ndikan'izany zany ny vokatra zany rehetra raha ny tokony ho izy eny nisy fahasalamana teraka zany tokony ny fitondram-panjakana no mandray tanana an'izany mety mila miandry fitoriana ve zany mety mila miady varotra eny amin'ny tribunal ve zany ny amin'ny hoe ity ny fahavoazana vokatra ty fanapahakevitra ny raisin'ny fanjakana anao hery famoretany ity sa manao ahoana fa de zavatra mitranga moa zany saika vitavita ho azy atrany atrany ireny endri-javatra everitsika fa ilana fanonerana ireny tahaka zany mahamasina nafaty olona maromaro zany zavatra zany tsy azosika ilika mihitsy hoe andraikitrizina andraikitrizao fa ny tomponantoka ny fikarakarana an'izany no tompony andraikitra samihafa manoloana an'izany ka zay marina ny teninao satria isaky ny misy zavatra manjo ny vahoaka malagasy na iza misy de ny zavatra hitatsika de hoe i député ihany nanao an'le izy i président ihany nanao an'le izy nanao fanampiana tsy zany ny zavatra de davina fa misy kosa ataoko hoe fepetra mihitsy ny fanjakana mihitsy no tokony andray andraikitra an'le izy fa tsy olo-tokana na vondron'olona ohatra zany araka ny teneninao teo ya ny vaovao moa zany am'izao fotoana izao dia miandry an'ireo faneho-kevitra samihafa zany tsika mijerijery sy mitsiditsidika matetika ihany ny pejy fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tsy mbola misy fanapahakevitra hitako aloha zany ao hatram'izao atsika eto amin'ny plateau ny eny akanja kosa milaza ny namana mpanao gazety hoe efa miverina milamina ohatrany tsisy olona fa de amin'ny fiainana andavanandro ny eny ambohiposy manodidina tsy nisy kasy teny tsy nisy ninona ty fanampim-baovao ty hatreny ambany dia hatreny ambany dia mihitsy le dia be le filaharany fa dia nivarotra ny olona ny namana ny tanàna tsy nisy olona fa de tafita ny afatra satria de nazava zany ny ny solombavam-bahoaka anao nitarika hatreny ambany dia de efa tena milamina tsara zany dia miandry zany tsika nitoy an'izay rehetrarehetra izay misy fanambarana samihafa mbola tsy nalefatsika ve namana sira tolo-janahary mikasika ny raharaha-pirenena am'izao fotoana izao satria ny vaovao manaraka andrasatsika indray zany de nenenivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ireo faneho-kevitra samihafa tamin'ity androany ity dia ho ampidiritsika eo zay raha vantany vaovonina fa misy teboka anankiray koa ty zany mba zarena amintsika olo-pirenena ny fitaizana ny olo-pirenena ho tonga saina amin'ny mahadiditsy andraikitra ny fanaovana politika sy ny fanarahana ny raha-pirenena am'izao fotoana izao dia ataontsika mihitsy hoe ny vanim-potoana ao anatina raharaha politika mafanatahaka an'izao no ahafahantsika mandrefy azy hoe atraizaka azy no resantsika teto ombenombeny faniry raha zafy manatandra mandreny Jacques Raltera fa ararotiny ny mpanao politika ny iverin'ireo mpanao politika ireo hoe tsy fatakarany olo-pirenena nylay lokanady zany tokony ahasaro-piaro azy amin'ny resaka hoe fanaraha-maso ny fiainana ara-politika eto amin'ny firenena fa ny vaovao ampitainy namana avy eny ireo mpianatra samy hafa moa zany misy miditra MP misy mponina eny manodidina eny koa mahafantatra ny anarantsika eo amin'ny tambajotra de miditra MP milazany amin'ny hoe tena efa miady hevitra
momba ny raha politika am'izao fotoana izao a ny tanora tsikaritra zany a tamin'ny fandalovan'ireo candidat ity aminay fa tena lina ary miresaka izy ireo a momba ny hoe fifidianana madio sy ny sisa misy fifaliana foana tsy hoe fahafapo fa fifaliana no ateraky zany rehefa maheno ianao hoe misy malagasy zany misy tanora eo mantsy ny olana satria nisy ohatrany hoe tanora teraka zany tao anatin'le vanim-potoana ohatrany hoe nampalaza ny Facebook ohatrany hoe laza somary midororo tsy de mahalala ntsony ny andraikitra sy ny adidy eto amin'ny firenena satria variny amina lafin-javatra maro de reny nefa ilay efa mpifidy am'izao fotoana zao satria eo 20 taona hatramin'ny 5 taona eo a fa rehefa mba maheno ianao hoe ka efa mba miezaka mahazo na manaraka n'ilay fivoarana raha-pirenena ihany izy reny de efa mba misy tsirim-panantenana zany everana hoe tsy anaiky fotsiny olo-pirenena ho ataon'ny parapolitika tohatra fiakarana sorebirebena amina goodies na t-shirt na fampisehoana zany eto amin'ty firenena ity fa mba misy an'izay zay ny tanjotsika moa zany eto amin'ny fandaharana angaretony ary fotom-pisainana ny fampizarana sy ny fandaharana ty tsy maintsy hatrany any ko mitaiza ny olo-pirenena afantatra tsara ny hoe mifamatotra tanteraka amin'ny fiainana amin'ny andavanandro neny raha politika ka antony itakina hoe mila mpanao politika manara-dalàna ny tonga eo am'izany toerany filoham-pirenena zany zay le izy fitaizana sarotra zany satria matetika nitaizanatsika ary averimberina eny amin'ny fiarahamonina hoe ny haniko hanina tadiavina ary zay foana ny olana fa de tsy misy idirany amin'ny vary miditra te ambavanay zany politika zany fa de tena miariary sy mazava fa tena misy ifandraisany mihitsy ary miantoka ny amin'ny hoe mora sa sarotra ohatra ny fahazahoana mividiny PPN manahoana ny lanjam-bola eo am-pelatananao politika daholo zany rehetrarehetra zany toy ny ahoana ny vidiny vary raikilao politika daholo zany rehetrarehetra zany ary ny sarandalana manao ahoana politika daholo zany rehetrarehetra zany ny etsika tahaka an'izao zany kiondalana tahaka an'izao dia ampiakaratsika eo anatin'ny sahanady hevitra mikasika izany ary de isorana foana toy ny iray aman-dreny manao fanamariana itony hoe efa mba miova misy zavatra miova zany mety tsy ny rehetrarehetra zany fa na izany na tsy zany zay moa no anjara ndraikitsika mitondra ny fahampahafantarana hoe mifamatotra amin'ny raha politika ny fiainatsika amin'ny andavanandro ary amporosianatsika olo-pirenena tena hoe handanjalanja iaino ny vaovao maro lafy araka ny nambaran'ny fanirina zafy manantany teo a de mandanjalanja makambony makambany ny zava-mitranga eto amin'ny firenena mba ho tena olo-pirenena tompona ndraikitra ary namarin'ny Andriamatoa Albert Clémenteo ne zany so diso nareo izy fa zay hoe 10 kilometra ny taninareo tsy mahalala inina mahafantatra ny rehetrarehetra zay ozy zany tany Vatomandry ary eto Madagasikara na eto Andrenivohitra fotsiny ary tsy miteny ny vahoaka tsy miteny ny olona fa mahafantatra tsara mihitsy ny hoe aiza ny lanjan'ny fiainana aiza ny fanarahana ny atao hoe didy amandalana mikasika nyty fari-piainany malagasy ty ankeo maraina zao no nahita fa mihoatra ny 3 arivo ny varigasy ahoana ny eritreretantsika amin'izany ny zavatra fampepena araky ny tenentsika teto efa tsy araky ny politika fanjakana daholo nefa mahatonga zany vidim-piainana rehetrarehetra zany na ambany io na ambony de nefa afenina am'le resaka zavatra kely tsy paipaika kely ataon'ny fanjakana zay tsy misy fepetra fetraikany mihitsy any amin'ny kely zay indrindra ka zay mihitsy le izy fitaizana daholo moa zany ary fampitarehantsika lalana mihitsy andro zandry zanaka zany manana vahoaka tanora i Madagasikara de ny olana zany raha vao ny tanora no tsy tonga amina fatrapahatakarana ilay ataotsika hoe ataoko amin'ny teny frantsay conscientiser malala ny ataotsika hoe zava-misy tonga saina am'izay zavatra mitranga mahafantatra sy mahatakatra ny hodidina misy azy raha vao ireo vahoaka tanora ireo le tanora maro anisany firenena ireo tsy tonga am'izay niveau zay de ho sarotra foana ny tarika ny firenena any amin'ny fampahombiazana tsy arovako an'ilay tsy mety tadidiko moa izy ty fa efa vakiko matetika filozofy sinoa anankiray ny lazany amin'ny hoe tsy ilana tafika ane ny fanimbana firenena iray raha tena te andrava firenena iray fa ny fanabeazanao aminy no pitehana dia lavabe ny fampitehana rehefa aveo de mora kokoa no mambabo azy ao anatin'izay de zay no ezahana resahana amitsika rehefa mpitaizana foana averimberina ombenombeno ho an'ny tanora hoe
aza atao an-tsaina intsony ny filazana fa tsy misy idirany tsy misy fiatraikany amin'ny fiainanao amin'ny andavanandro zany atao hoe politika zany fa raha tsika mahalala ny zava-misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao rehefa ny politika no mivaralila dia mivaralila hatramin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny isa tokantrano tarafina zany amin'ny fitotonga ny fahefamividy tarafina zany amin'ny tsy fahafahana manjifa araka ny tokony ho izy intsony na dia ny foto-tsakafo ary resaka foto-tsakafo izy rahalahy mianaka tena mampalahelo satria tsy zao aneny hoe tamin'ny 5 taona lasa ny namoaka lalàna Madagasikara fa atao foto-tsakafo hoe ny vary fa efatra amin'izay izy io ny mpanjaka aza fa iny na alala fa rehefa ajariny be tsy mitantara dia miadana any ambanin'anitra ary tsy misy mosary anana ozy fahavaloko zay indrindra dia amintsika amin'ny teny zao a manoloana ny velaran-tany Madagasikara hatrany amin'ny 10 hatrany amin'ny 10 tapitrisa hektara izay miaka fotsiny a tsy voavoly araka ny tokony ho izy ny politika mpanjakana nefa mitongilana kokoa any amin'ilay ataontsika hoe fanafarana ohatra fanafarana vary dia tsy resaka totofana ny tanimbary toekarena hoe mizanambarotra mamono antoka antsika mandrakariva fa any amin'ilay lojika mihitsy izay atao hoe hitondrana le firenena ka zay le hoe misy fiatraikany ny farany moa dia hoe lasa mividy vary lafy ny malagasy mamelona ny tatsahany ivelany lasa mamelona ny tatsahany ivelany malagasy ve zany zay le politika misy fidirany misy idirany tsy fandraisany amin'ilay vary hoanina misy lalàna ny tanimbary tsy azo totofana inona ny zavatra miseho eraky ny izay hitanao tanety rehetra zao votototra daholo le tanimbary dia izay no ametrahantsika n'ilay hoe mahazava-dehibe ny ijoroany reto eo anivy ny collectif des candidats ireto satria dia mamanao miady mafy isina hoe fifidianana madio ametrahana mpitondra ara-dalàna eo fitantanana fiainana mirindra ho an'ny malagasy mba ahafahan'io mpitondra io mitondra an'le vina-piarahamonina hifanarahany amin'ny vahoaka malagasy zay indrindra le fiainam-pirenena zany zany hoe mifamatotra daholo zany rehetrarehetra zany ny fotoana zao moa izarana amintsika n'izany rehetrarehetra zany satria tena marary ihany ny sofinao ndranay rehefa maheno olo-pirenena iverina fa tokony efa mba vorosaina ihany mety efa mananjanaka mety efa misy mananjafo kely mihitsy fa mbola milaza fa dia tsisy idirany amin'ny fiainanay andavanandro zany politika zany fa tonga dia fahadisoana miopampany zany manoloana ny taranaka fahadisoana miopampany zany ary tsy fanomezantsiny akory satria voizina tsiny zany tsy fahampiana n'ilay fitaizana ara-politika atonga sainany rehetra moa zany fa dia io izy ezahanay azavaina io ny ohatra anankiray any zao ialantsika nahalala fa nisy fotoana notazomina ny vidin'ny solika teto Madagasikara tonga ny fitondrana rajoelina notazomina ny vidin'ny solika dia nisy fampianana kely 50 ariary tamin'izany fotoana zany tao aorinan'ny herinandro ny fanoritana tamin'ireo mpandrarahany solika dia tena nyrehirehana mihitsy hoe tsy nanaiky lembenana manoloana ny mpandrarahany solika nidina 50 ariary ny dia tena hoe gesta be eraky ny tanàna hoe zany enjana dia nitazomina nandritra ny 3 taona io vidy solika io tsy netsehana mihitsy io vidy-solika io nateo azany fahavoazana nateraka zany tamin'ny resaka toekarena fa noho ilay fisehoana amin'ny vahoaka hoe zay enjana dia tsy netsehana le vidy-solika tampotampoka eo kendatra ty amin'ny vavorona niakatra teny tany amin'ny 700 isan-jato ny gazoalina 3 isan-jato izy zay eo am'raika 700 isan-jato eo ihany koa ny lasantsy raha tsy diso tsika dia tonga dia neopapana ary mikakaika daholo ny rehetrarehetra mitambatambazana zany ary nentina tao anatiny hoe io zay fa enjana tazona vidy-solika dia nokendaina le toekarena rehefa tena tsy afananoatra aveo niakatra ihany le vidy-solika zay le politika ambara amintsika hoe mifamatotra amin'io le farim-piainanao isan'andro ka raha mbola enao androany olo-pirenena amin'ny teny hoe tsisy idirany amin'ny fiainanay ny politika dia izay le hitenenana amintsika hoe io fanarahan-dalàna io izay divan'ireto collectif des candidats reto ny mpitondra mipetraka amin'ny fomba ara-dalàna ihany no azonao terena na ara-dalàna fa raha ohatra ianao manaiky ka ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna no anaovan'ny mpitondra fanjakana manam-pahefana izay tiany atao dia tsy hanana hery itsony ianao hitakiana tamberina andraikitra amin'izany mpitondra izany ary dia afaka manao zay daniny kibony tsy efa ampy ve zay eto amin'ity firenen'ity ny hoe fahitana mpanao politika na mpitondra eo amin'ny fitondrana afaka manao izay daniny kibony izay tiany atao ary afaka mifehatra any amin'ny hoe fampiatoana raha-pitsarana izay andrasany maro resaka mangarary be dia be ny karazana dossier scandale nambarantsika hoe mbola tsy fantatra hatramintsika amin'ny teny zao fa dia izay le hoe satria ny olo-pirenena ve tsy sarotiny tsia fa mety tsy ampy ny fitaizana azy ara-politika satria ny olo-pirenena ve mety hoe efa tena ao anaty fahantrana ampy ve zay ho ala olana lava
hoe an'izay ne mantra fa ozonona nao apetraka ao anaty fantrana ve ny taranaka fanontaniana daholo zany rehetrarehetra zany de apetrakatsika eo ambony latabatra satria fitaizana olo-pirenena vanina moa tsy maintsy fandrombonana eto averintsika foana fanirira zafa manantany ray aman-dreny raktera zakany amin'ny hoe tsy misy ahafahanao miantoka fampandrona maritra ho an'ny firenena raha ohatra ka tsy maro toerana ny fanarahan-dalàna eo amin'ny firenena ary ilay fanarahan-dalàna maro toerana io de tsy natao ho an'ny entina fa eo ihany koa ny mpitondra natao ampitovy ny rehetrarehetra izany izay no mampirindra ny fiainam-piarahamonina izay no mampilamina ny fiainam-piarahamonina ao anatin'izay rehetra izay aiza ho aiza ny mety vaovao akoatra izay namana faniry razafy manatany za aloha zany mijiny ato ambany ato somary nresaka olo-pirenena kely tsika satria misy olo-pirenena mampita vaovao milaza hoe tena mazava aminay le izy manaraka lamina izay mbola natevin-darana ny hetsika izay mbola mitorapito tokoa ve le hetsika ho ny candidat mbola mitoy mbola mitoy tokoa le hetsika enikajy rakoto manatsoa miezaka moa tsika tena mitady an'le intégral le kabary eny tsara fa tsy eny tsara izy androany zany fa manitsy eny an-dalana eny foana moa zany amin'ny fanatsarana ny sary zany namantsika de isorana satria le sur terrain zany tsy mora satria betsaka le olona maro be le olona de miazakazaka ihany namana de lasa taraiky aty zay natonga le selfie miezaka mandrakitra sary miezaka mandrakitra sary amina plan samihafa le namantsika mpanao gazety de isorana satria mitazona sary ao anatin'ny ora maro be amina lalana nefa olona ray zany tsy mora re olona fa de tena makasitraka foantsika ho an'ny ekipa sur terrain fa zao misy sary maromaro reto zakralitera sy enkaja arotsasika ny amin'ny hoe miaingany any faritra rehetrarehetra am'izao fotoana zao alefanareo fotsiny sary de za no miteny hoe any enaniny tya satria de tamty androany ty zany zao hitatsika zao amoromany tao ambositra zany zao sary hitatsika tamty androany ty ny firaisankina nreo candidat misy 2.5 zany hoe resultenany zany stop aux arrestation arbitraire zany ajano ny fisamborana tsy aradrany tany amorony mani zany tany ambositra no nahitatsika an'izao arak'izao tarihany reto ben'ny tanàna ireto zany ny tany amoromani tany ambositra zany efa niainga tamty androany ity zao hitatsika amin'ny sary zao miaraka amina pancarte kely ao arinan'izy ireo sy ny banderole firaisankina ny candidat misy 2.5 amoromani taorinany amoromani de mananjary ndray ty hitatsika ty fatatsika fa imera kokoty zay ben'ny tanàna ny mananjary no nitarika an'izay etsika zay de hitatsika am'izao sary zao zany fa mietsika ihany koa zany collectif de candidat manohana an'izy 2.5 any mananjary miaraka am'saina pirenena malagasy manohana an'izay etsika ataon'ny candidat 2.5 aty andrenivohitra Madagasikara izay de mananjary zao hitatsika amin'ny sary zao ary tonga maro ny olona zakralitera sy enkaja rakoto manatso ny aorinany mananjary mbola mananjary any hitatsika ty ndray oto matsiatra tao fianaratsondray nanaovana an'izy ty tao amin'ny tokotany magro collectif de candidat oto matsiatra zany de hitatsika zao tsy mila cc tsy mila seni tsy mila vazaha milatsaka hofidina zany daholy am'ilay taratasy voasoratra de hitatsika am'izao zao loe manomboka amin'ny fanomboana vitsivitsy de me mahazo aina de me mivelatra efa me maro zany ny olona zay manaraka an'izay etsika zay ary mahajanga ay de ty ndray hitatsika idama zany mahaleo ny kabary izy namana enikatsa hitatsika tsy nahazo io vany ny kabary zany idama zany tena mbola niaraka ny candidat satria eo ampovoan'ny candidat Roland Ratsiraka ny candidat Marc Ravalomanana ao arinany dama zany candidat Rajonary Mampianina ny Rina Rakotoarjona ajo andreny anarivelo Jean-Jacques Ratsetsan fa itsika moa zany mbola mitiaroko an'le vidéo nisy an'le kabariny dama rehefa hitany namanany de ho alefatsika le izy zay amin'ny akabeany mahajanga am'izao tsika miteny zao am'telo de isy famoren'olona ihany koa ataony mahajanga moa tsy mitovy an'ny rehetra le hoe maraina fa fatatsika ny toetany mafana de ny arivariva forsior amin'ny telo amin'ny efatra zay zany no ho an'ny mahajanga akoatran'le fanomanana ho an'ny saboty zao ihany koa satria mahajanga ihany koa de misy ekipa zay mahandro maromaro ao anatin'izay Antsirabe efa nalefatsika tamin'ny maraina enikajy maromaro zany ireo
zava-misy ty zany majanga zay tamin'nomaly ty fa nisy sary ihany fanaraka nisy ty zany fa mety hoe tapaka le ampitsary zany mandefa n'le ambiance amitsika zay zao ny tany mahajanga zay raha teny ampiandohana eo ihany fa zao zany izy me mitangorona ary me maro ny olona any am'izay ale rehetra am'le afatra voaraintsika ato de hoe ohatra ny tsisy radio akoatra ny angaredona ty de hoy zay de ninona moa zany tadiavintsika fa ny afahana mifampizarany le vaovao zany satria am'izay ale rehetra na any bazary any mahabibo any marolaka any tsaramandroso sy rehetrarehetra ny tanamasaja dia mandeha ny angaredona de hoy zay hoe ny hevitra zaraina amin'ny alala ny vaovao maro lafy sy ny famakafakana ary ireo vahiny raisina de verina fa mahazava-dehibe am'tony fandaratsika itony zay ny amin'iny ankanja fa rehefa tsisy angamba zay azo zaraina dia andefitsika rehefa aveo reo ambiance ny lalana na le an'ny candidat fa ny vaovaoantsika aloha zany de hoe marobe ny vahoaka ary rehetra any amin'ny poste ambany dy no ny farana le hetsika zay hoan'ny ty atao Tananarivo tamin'ity androany ty zay namana faniry razafy manatany maromaro ianareo misosokevitra ty faniry namana Siratolo-Janary fa hitatsika eo ny fahafana manao azy hoe maninona raha virina atao anaty fandarina angaredona daholo ireo toko sy fampanantenana tsy tanteraka mba tsy ahatonga ny vahoaka ho mora manadino manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena mbola tsy neritreritra zany mihitsy loha zany zahay hoe amerina an'izay satria ilay fijoroany collectif de candidat zany no isan'ny tena hoe antony hitondrantsika ny serasera eto amin'ny fandarana angaredona kanefa moa inona moa no maharatsy an'izany satria fampitaizana ihany koa ny fiainam-pirenena ary tafiditra ao anatiny atao hoe fahampahatongavan-tsaina na ilay conscientisation ho an'ny olo-pirenena izay atao hoe filazana izay nambara izay vita ary izay tsy tanteraka ihany koa ao anatin'izay zay foana moa le resakitsika hoe rehefa amin'ny fotoana satria nanakatoko ny fifidianana tahaka izao ny zava-dehibe indrindra ho antsika olo-pirenena dia ilay tsy manaiky ho ataony hosokajiny ny mpanao politika ho toy ny tsy mahatakatra na hoe ho toy ny voan'ny aretin'ny fanadinoina ka nanam-pijaliana sy nampahoriana aza teo aloha dia everina fa mora tambatambazana amina zavatra tsotsotra zavatra moramora etsy zavatra tolotolorana eroa fa mba tena olo-pirenena afaka tena hoe mamakafaka mandanjalanja zay foana le resakitsika hoe arao ny famakafakana rehetrarehetra alao ambony de alao ambany de tazomy zay tsara ao anatin'izay fa aza mba manaiky an'izany hoe avy hatrany de pomba raikitra na hoe fanatika zany satria ny fanatika dia ilay karazan'olona tsy manokatra ny sainy amina adihevitra fa avy hatrany de manakatona ny atidohany dia tsy tia halala intsony kanefa misy ny fivoarany atao hoe raha samihafa de reny olona reny matetika ny lasa fitaovana eo ampelatana ny mpanao politika mampivilana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara Jacques Ralter ka sa indrindra ny araky ny teniny enikajy teo conscientisena koa ny mpanao politika fa inareo de nanome zavatra ho tolorana ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ireo mpifidy anareo nefa tsy tanteraka va ilainga lay zavatra de mba tsisiny zany zavatra zany tsony de tokony hipetraka ny fipetra zay takin'ny candidat raiky amby folo ihany koa fa rehefa manao fampanantenana de tsy maintsy tanterahana fa manjary lasa zavatra pokaty la zavatra fotsiny tenenina nefa zavatra tsy ho vita de manjary very fanantenana ny vahoaka miandrandra manantena fa hoe hay asinan'izao zavatra zao ny teny fotsiny zareo zao avy any Tomasina zao ny Riribe nilaza izy fa ny atsasaky ny zany atao miamizany fotsiny vita mampalahelo zany zavatra zany satria ny nampanantenana sy zavatra jerena de ngeda be mampalahelo zany tsy mifanaraka am'izay nambaraka izay mihitsy le izy misy vaovao sy Ratolo-Janary fa ny razafy manatany Jacques Ralter voaraintsika hoe misy ny fikasana anongana ny filohan'ny antenimeran-doolona am'izao fotoana izao tsy mahagaga moa zany amin'ny fomba mampanao politika eto amintsika saingy na tiana na tsy tiana dia tsy azo tanterahana be fatany zany manoloana ny zava-misy am'izao fotoana zao ary tsy araka ny lalàna ihany koa izany raha toka izay tokoa no izy fa asa nefa anao ahoana fa de hoarantsika eo ny fivoarany vaovao samihafa sy Ratolo-Janary elaela ianao tsy teto fafantarantsika ny namana mpanao gazety ao ambadika eo tena
tsisy ninina azotsika narahany reny raha tsy teo Siratolo-Janary nandamina sy nandrindra ny taombadika rehetrarehetra tao fa ifampizarana ihany moa izy ity amin'ny manaraka mety zandray tsy eto mihitsy ohatran'izany arakaraka ny fivoaran'ny vaovao eo fa androany loha zany sy ny taombadika tao efa mamaraparana tsika sy araka ny tenen'ny namana nikajarakoto manatso dia io tsy maintsy misy an'izay fandrindrana zay na ny ho anay izay eto amin'ny plateau eto na ny any ambadiky ny sary ihany koa ary zay no mahatonga le hoe ndraindray misy ny eo dia misy ny tsy eo tamin'ny tian'ity zay nandrindra fomba fiasa kely aloha aloha misy poste 10 any ambadiky any dia ny poste 10 miezaka mandrindra sy miezaka mandamina any ambadiky any enikajarakoto manatso hitantsika tazantsika teto izy nandrindra ny teto amin'ny fanolorana teto ka akasitrana feno de feno ankasitrana feno de feno ihany koa ianareo rehetra izay mampita vaovao ny mpanao gazety eny akanjy eny indrindrindrindra manao ny any tsy ho zavatra amin'ny fampiainana mivantana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia araka ny tenen'ny enikajarakoto manatso teo mbola andrasana ny fivoarany toetra raha makasika ny fampiatsoana mpanao gazety ataon'ny eny amin'ny antenimieran-doolona eny ngamba ny fampitinana no entsika mamarana n'izao fiarana zao mamaraparana satria ho an'izay tara tsy nahita tsy nahemy ihany koa ny lahateny sy ny diabe ampilaminana zay natao tamin'ny ety an'io ity dia reto misy sary vitsivitsy izay mety efa narahantsika teto ihany ny ampahany ho fitony zay tontolo andro izay tamin'ny etsika diabe ampilaminana nataon'ireo vondron'ny kandida. Iny zany ny dia fanomboana ny diabe tety ambonina Akatso ety amin'ny domaine d'Akatso iny toerana teo iny ny mitanjozotra mitarika ny olom-pirenena resy lahatra famerenana Madagasikara ao anatin'izay tantandalana izay ny kandidata taty aloha taty nisy ihany koa ireo olom-boafidy maro isan-karazany ny solombavambahoaka idama zay efa resantsika teo moa ny azo ny laharana ihany koa taty aloha rehefa avy eo ity ndray kosa ny sary manaraka izay efa taty akaiky ny trano fonenan'ny mpianatra ity manaraka ity ty ambohipo moa zany na aiza mahery betsika asiorana be vahoaka loatsika rehetra nangatana antsika rena fiaravanana eto ambony tanana ambony tanana majereko ale ampianareo ore ambony kadina miaravanareo zay ny ambony tanana tsy ambopo mafinatra reo na amanetsika potika firene stop délestage stop mifahatrana manara-penitra stop gros bras stop mafia miaravanareo mandalo eto aveo reo na amanetsika tsy mbola misy otrona nidinempolo taona hoe malagasy kandidamra ia ia zaho dia rahatsika miorana be zay tatrako iny le fandraisahanay teto moa tamin'ny fotoana nandefa aza mivantana hoe tsy nisy mpivarotra ankatona akory teny amboli-kandrana sy ambohipoa fa de nivarotra ny mpivarotra ny diabe ampilaminana nandeha araka ny tokony ho izy ary ny fiara nanisy aza ny fahatery lalana satria iny lalana midina mandeha makany ambohipo indrindrindrindra tena somary teritery dia niezaka nandamina ihany ireny olona ireny ary zay hoe olona ny fandaminana no olona tonga teny amin'ny diabe ampilaminana iny fa tsy olona misotasota na metraketraka akory ary pirofony zany ny fanapahan-kevitra
izay nraisin'ireo collectif de candidat hoe daotsika ho any ambopo ary raha ohatra ka misy ny mieritreritra ny antsy mieritreritra ny tondra korotana de asehotsika azy ireo hoe isika tsy ao anatin'izay fanakorontanana izay ny afaran'ny fiarahana tamin'ny collectif de candidat mo de teo amin'ny 3 chemin teo ambopo saingy rehefa aveo mbola nitoy ny fiarahan'ireo olona nanao ny diabiampilamina nyraka tamin'ireo solom-bavambahoaka raha toka ny azo ny lapan'ny fitsaranavy momba ny lampandrenana ireo collectif de candidat raha tsika ny sary izay namaraparana ny fiarahana tamin'ny collectif de candidat teo amin'ny 3 chemin. De iny moa zany no diabe nakanonakany iny ary de nakanonakany tao anatin'ny filaminana nisy olo-bavambahoaka no nitarika tamin'ity atoandro ity rehefa io moa zany ny olona tsy nety nitsaraka tamin'ireo collectif fa ny collectif de candidat tsy maintsy nakeny amboda teny amin'ny fitsaranavy momba ny lalampandrenana dia solom-bavambahoaka ny Madagasikara indray no nitarika ireo olo-pirenena ireo dia nanao an'izay diabe zay vita zay dia nisaraka somatsara tao anatin'ny filaminana tanteraka moa zany izany rehetra zany tamin'ity tontolo andro ty raha ohatra zany iverenantsika ny zavantranga androany fohifohy fotsiny dia ny zotra-pilaminana ny ny diabe ny tarihan'ny collectif de candidat nisy ny fionan'ireo candidat tamin'ny teonivo ny fitsaranavy momba ny lalampandrenana maro ny kabary natao teny an-kianja zany fanazavana samihafa nentin'ny teonivon'ny collectif momba izany fionana izany tsy mbola nisy hatramin'izao ramaranantsika ny angaredona izao ny fanapaha-kevitra ny voaka na navoakan'ny fitsaranavy momba ny lalampandrenana mikasika an'ireo teboka lehibe andrasana aminy fanapaha-kevitra andrasana aminy zany misy ny mikonokonona mety hoe fanalana ny filohan'ny antenimirandoolona am'izao fotoana izao raha ny ampambavao izay voaray izay ho hitantsika hoe tena zay tokoa ve sa manao ahoana izay tsy voazavatsika tato anatin'ny fandarana angaredona dia hoarahantsika ny antsipriany ao anatin'ny fampahalalam-bavao ndreo fahita lavitra sy onjam-peo rehetra niaraka tamintsika tamin'ity androany ity zany tato anatin'ny fandarana izany zany hoe raha riva zany raha pito zany tsika dia miverina ihany atao anatin'ny fandarana angaredona hitondrantsika indray ny fivoaran'ny vaovao maro samihafa ialana tsiny amin'ireo namana avy any amin'ny faritany izay napita vaovao ihany koa nisy ny nandefa sasy ny sisa fa tsy ary dia voaresaka sy tafiditra daholo zany noho ny antony samihafa ialana tsiny ihany koa ny amin'ny mety kalitao-an'ny sary voaraintsika avy any an-kianja fa nisy fotoana somary mety hoe ratsiratsy zany vokatry ny mety hoe connexion sy ny sisa kanefa na izany naty zany sitraka stela indrindra tompoko lasy tompoko vavy ny fanoanana avy aminareo sy ny fanarahanareo ny fandarana angaredona izany tamin'ity androany ity dia isorana ihany koa tsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany anomezana fotoanantsika ho amin'ny rahapitso ny antsipriany ny toyan'ny raha samihafa dia ny prongazety sy rahatolo janary no amitina azy sady amarina ny fandarina ny fivoaran'ny toetra raha misy teto amin'ny firenena tamin'ny ty anio ity araka ny voalaza teto moa ndresany miazakazaka be izy ity fa ny mahavelo-panantenana dia miroso
makany amin'ny famahana ny olana ny zava-misy matoa nisy ny fampiatsona nataon'ny fisaranavy momba lalam-panondrenana matoa nisy ny fanambarana maro isan-karazany zay nentina teto na ny avy amin'ny firenena mikambana na avy amin'ny Transparency International na ny fanambarana avy amin'ny vondron'ny mpisolo vava nisy ihany koa ny zavatra nitranga maro isan-karazany tamin'ny ity momba ny fivoaran-tezatra reny de zavatra mahavelom-panatenana ny amin'ny hoe famerenana Madagasikara ho tany-tandalana ary miray ombina antoka amintsika amin'izay ny eran'izao tontolo zao fa tsy ny eto Madagasikara ihany akory midika izany fa samby ty anarana ny Madagasikara na ny olo-pirenena eto atoerana na ireo fiarahamonim-pirenena ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny ireo olona rehetra izay mahatsapa-tena fa manana anjara brika amin'ny famerenana any Madagasikara mankahery an'ireo tsy salama aloha mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao satria nisy ny naratra tamin'ny herinandro misy ny mbola niverina indray any amin'ny hôpitaly tahaka ny namana Tabera Christian mankahery an'ireo zay voasambotra satria misy ny olona 10 voasambotra izay mbola any amin'ny mpitandron'ny filaminana mbola napidirina vonjy maika am'izao ary mankahery ny rina ihany koa zay asian'ny team am'izao fotoana zao mizaka ny fitantanana tsy andrarina sy tsy fanarahan-dalàna satria hitantsika efa mibaribarina tsy fanarahan-dalàna amina toe-javatra tahaka an'ireny efa nisy moa ny filazana ny makasika ny mpiaro manokana ny candidatsiteny teto napita teo araka ny nolazainy ihany koa tamin'ny izay firesany tampanao gazety hoe mbola hoarahana ny fivoaran'ny toe-draharaha izay tsy mahasamy teny loatra na de misy ary zany miteny hoe ohatr'izao misy ny fanazavana tsy maintsy takina amina asa fanaovan-gazety ka mba tsy hitenitenena fahatany de hoentina eo anatin'ny fandarana angaredina ny mahakasika ny fivoaran'ny toe-draharaha rehetra izay raha fitinina ny zava-misy izay no amaraparana ihany koa ny resaka ato anatin'ny angaredina kasitrahana feno de feno ireo vahiny rehetra tonga teto i Rakoto Malala Henry, i Bout Clément Christian Sylvestre, i Albert Clément Nirina, ny député Naina Andriambelo Soa, nisy ihany koa faneho-kevitra avy any Andapa tamin'ity anio ity avy amin'ireo solitena collectif de candidat any Andapa any fa indrindrindrindra ankasitrahana feno de feno ianareo izay niaraka taminay tato anatin'ny fandarana angaredona namany misaotra tena ihany mora toka isotra ndreto namako reny nefa tsy hainy tsy isotra azy ireo i Faniry Razafy Manatany, i Nikajy Rakoto Manantsoa, i Arfidy Ramanandray be ary ny Zokobe Jacques Caraltera izay niaraka teto ny fandrimina atao anatin'izay faniterana angaredona izay fa ny tsy azo ody tsy hita de ny ezaka ataon'ireo teknisiana rehetra ao ambadiky zao sary zao antoka nampisy ny fampitana ho tonga tany aminareo any amin'ny toerana zay misy nareo manerana an'izao tontolo zao na teto Madagasikara na any ivelany de ankasitrana feno de feno zalahy reo satria de tsy mitandro asasarana amin'izay fanaovana ny angaredon-kevitra eto amin'ny vondron'ny ainao manjery zay koa satria misy ny fahita lavitra misy ny onjam-peo izay mampita ny angaredona ankasitrana feno de feno izy ireny ary mametoka izahay fa mbola iverina eto hoan'ny rapitsa ao anatin'ny angaredona ampita ny zava-misy ny zavatra iainan'ny firenena izay aloha ny vitanay ho an'ity anio ity anterina ny fialantsiny ho an'ny tsy fahatombobanana ankasitrana feno kosa ianareo izay tsy nafosina saraka ka de rapitso ndray ary tompoko lasy tompoko vavy makasitraka anareo mandrapiresaka mandrapitany